He said, right now, Brother Branham. I said, do you know you're dying? He said, I cannot die. Hafatra antorin'ny Mpaminany William Marrion Branham mitondra lohateny Fananganana tapany fahatelo ireo Zanak'Andriamanitra Voaseho ny alarobia faha-20 Mey 1990 tao amin'ny Branham Tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA. For all days of my life, you'll come to that door for me, and I'll go with him. That we bow aondrika ny lohanay zao arivo zao amin'ny mahafiangonana anay as a group of ama andianana antsona ivoaka dia reto olona mino etoreto zao arivo zao mba ampianatra ny teninao ka ametrahana anay eo amin'ny toeranay ao amin'ilay tena dia eo amin'izay tokony isy anay sy eo amin'izay ahafahanay miara-miasa tsara amin'ny mampikambana ao amin'ny tenany Kristy. Ary ankehitriny nasainy zahay ny hitaraina faingana eo amin'Andriamanitra sady mieritreritra ny iray rehetra eto anivonay hoe raha ny zanakay vavikely moa izy ty toy inona ny ampangoraka sy aparary ny fonay ao anatinay ao fa angataka aingana amin'ny fiangonana zahay mba hivavaka ary indro misy foniny ray mangorakoraka ory Tompo ho tonga ao am-pony raha io any eny maizy ny fanamasina lehibe ankehitriny esory ny aloko ny fisalasalana rehetra ny fahoriana rehetra ary ampafantaro azy fandriamanitra ianao ka tsy misy aretina mahajanona eo amin'ny fanatrehanao rehefa tanteraka ny iraka avy amin'Andriamanitra nomenao ny fiangonanao sy ny vahoakanao ary araka ny vavaka nataonay nandritry ny herinandro fa hatramin'ny alahady lasa teo aho no nieritreritra ny amin'ny fomba na izay mety ateraka ny vavaka tsy dia manana fitaovam-piadiana mahery vaika loatra zahay raha eo masony zao tolo zao kanefa zao atsamitady kely zao dia mahafaty rehefa ny tanany finoana ny miazona azy. Tompo atratra ny zavatra kendrenane ny vavakay ka hopotika ane ny fahafatesana miantona eo amin'io zaza io ka hiala eo andoam-pandrinan'io zatovy io ny fahamazinana ny aizina na io zazakely io na ankizy zazavavy lay azavana lehibe avy amin'ny fanatrian'Andriamanitra ne no amiratra eo aminy ka hivoaka amin'ny hopitaly io izy ho zaza salama. Andriamanitra fantatray fa miandry ao ambadika kelyn'ilay ondry malalanay ary be voninahitra zany nefa tianay zanakay ny angatanay Tompo zay ho voninahitra ao dia ny antranao ny ainy io ankizy io fa amin'ny mahafiangonanao anay no anameloanay an'io fahafatesan'io ka ho zahay mijanona lavitra tsy mahazo maka an'io zaza io ianao satria mitaky ny ainy zahay noho ny fanjakan'Andriamanitra. Ekeo zany zavatra zany Tompo ka natratra ny tanjona arak'izay andefasanay azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Mino ve sika? Tsy haiko zay zavatra azoko atao raha tsy kristianina aho. Tsy te hijanona maritra ela eto itsony aho. Tsy misy antony velomana eto afa-tsy ny taona ny hafa ho amin'ny famonjena zay ny tsara indrindra fantatro. Ankehitriny tiatsika zao arivo zao ny hanomboka fotsiny amin'ny famitinana fohy ny lesontsika teo aloha hiezaka amaky ny toko rehetra amin'izany aho raha vitako zany zao arivo zao fa amin'ny alahady maraina mety ho raisiko angamba ny alahady maraina sy hariva raha tsy maninona fa eo no iezahako ametraka tsara ny zavatra tiako ho hitan'ny fiangonana. Be voninahitra ny fahitana ny toerana misy ny tena ary tsy misy olona mavita manao zavatra raha tsy efa fantany tsara ny zavatra ataony. Ahoana raha hoe andeha ho didiny ianareo
ary indro misy dokotera tanora zay vao nivoaka fianarana ka atao hoe tsy mbola nandidy hatramin'izay izy nefa tanora izy sady tsara tare milamina tsara ny volony ary tsara be ny fiakanjony manakaja sy ny toy zany ka hoy izy efa norangitiko ny antsy ary efa nidioviko tsara avokoa ny fitaovana sy ny sisy atsiaro tena hafahafa ihany ianareo ny am'izany aleko kokoa manana dokotera efa antitra zay efa nanao any fandidiny imbetsaka tany aloha tany alohan'ny anekeko didiny tiako fantarina hoe tsy vao nivoaka sekoly zany olo zany olona mba manana fahatsapana no ilaiko ary lay manana fahatsapana indrindra fantatro ka tokony antsony anio ariva dia ny fany masina izy no mpitsabo lehibe sady mpampianatra lehibe avy amin'Andriamanitra koa ho fototra ianganany amin'ny afatra zao arivo zao eny hatramin'ny toroteny tamilady dia toy izao nanda izy ireo any Samuel izay nanana ny tenin'ny tompo ka nanaiky any Saoly zanaky Kisy fa naneo ny fany masina lay Samuel ny laviny satria tsy niteny izy raha tsy hoe efa nitarika azy iteny ny fanahy ary rehefa nampieritreritra azy ireo ny am'izany izy dia nataony hoe tsarovy fa mbola tsy nisy mihitsy zavatra ka nolazaiko anareo tamin'ny anaran'ny tompo nefa tsy nitaterahan'ny tompo ary mbola tsy nitondra tena ratsy teo anatry anareo ary tsy misy afaka nameloka ho nanota toy ny voalazan'i Jesosy hoe izy aminareo no anameloka ho nanota hitanareo dia hoy indray izy hoe tsy tonga teo aminareo aho ka nangataka ny volanareo sy ny toy zany tsy nisy zavatra nalaiko taminareo ny asoanareo anefa ny voalazako rehetra dia zay netiko teo aminareo avy tamin'ny vavan'ny tompo ary niarana anaiky ny vahoaka rehetra hoe mariny zany rehetra zany nefa mila mpanjaka ihany zay dia hitovy amin'ny hafa rehetra eto amin'izao tontolo zao zay ankehitriny zao arivo zao ny soratra masina raisitsika dia ny fizarana ny bokyny Efesianina no bokyny Joshua tao amin'ny testamenta vaovao io ny fizarana sy fametrahana an'ireo mpandresy eo amin'ny toerany eny famitinana fo ihany zany mba tongavana eo amin'ny toerana anankiray alohan'ny anomboantsika ny vakiteny manomboka amin'ny andininy fahatelo eny hitatsika tamin'ny alahady ariva lasa teo fa tao amin'ny testamenta taloha Andriamanitra dia nampanantena ho an'ny Israely tany fitsaharana satria efa tonga mpivahiny sy mpirenireny izy ireo tao amin'ny tany zay tsy azy izy ary efa nampanantena Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa ivahiny ny taranany dia ivahiny mandritry ny 100 taona ao amin'ny firenekafa sady ampahoriana kanefa amin'ny tana mahery no amoahany azy ireo ao mba akao amin'ilay tany tsara zay tondra dronono sy tantely ary teo rehefa nanakaiky ny fotoana tanterahany teny fikasana dia nanangana olona anankiray Andriamanitra mba hitondra azy ireo ho eo amin'io tany io firy aminareo manatrika eto zao arivo zao hoe iza malala hoe izy io Mosesy Marrion fa tena endrika marina tokoa ny am'ilay nomena mba hitondratsika ho any amin'ny tany nampanantenana izy io Kristy eny ananatsika ny teny fikasana satria fitsarana ara-panahy no teny fikasana ho antsika fa raha toka fitsarana ara-batana ny azy ireo tonga teo amin'ny tany zay nahafahany Lazara izy ireo hoe ity no tanitsika tsy mpirenireny intsony sika fa efa tafatoetra ity no tanitsika ary eto no ananatsika fitsara ambony ny varitsika sika ny voalopitsika dia ihinana avy amin'ny voalopitsika ary rehefa matsika dia amelan'izany ho any zanatsika toy inona no ahafahantsika hijery ny amin'io tany io ny amin'ny lalàn'ny fandovana tahaka ny Naomy sy Rota Boazy ka hitory an'izany rehetra zany ny amin'ny rahalahy Israelita anankiray ny amin'ny tsy maintsy nanavotany havana anankiray ny zavatra rehetra very taminy mafinaritra zany aka herinandro maro de maro tokoa zany tsy ho tafavoaka amin'ity tokoty mihitsy sika azontsika ampifandraisina amin'ny etony baiboly ray manontolo amin'ity toko eto ty mihitsy
ary tiako tsotro zao no mandinika an'izany fa anao tsika naka an'izany ka nandray anio tao anatin'ny heritona sy tapany ary tsy niala tamin'ny boky anankiray fa nijanona teo amin'izany fotsiny eny kanefa karaza-javatra lehibe tokoa raha ny hoe lova ny amin'ny lova anankiray tao amin'ny tany izay tsy nisy olo-kafa ankoatran'ilay avanakaiky ka afaka nanavitra an'io lova io eny avela fotsiny anome antoka kely anareo reny eto tamin'izay efa niresahako ndray ariva iny firy aminareo no nivavaka ho an'ireo olo tiny izay very eny ary izay ndray ary le izy hitanareo ny lovanareo hitanareo o Paoly tamin'ilay romanina hoe minoa an Jesosy Kristy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao raha manana finoana ampy mba mijenana ny tenanao manokana ianao dia manana finoana ampy fa natoy iny na mampaditra n'io zazalahy io na io zazavavy io dia ho vonjena izy ireo na ahoana izy fomba ataon'Andriamanitra na ilainy azy nandefa azy ireny eo ampandrina tsy lany any amin'ny hôpitaly eo andalam-pahafatesana ho vonjena ihany izy ireo na mpanantena zany Andriamanitra ny lova fa hoeo izy ireo ho Isaia mba miterany rehetra ko ho ao aminy tsy andratra na hanimba erany tendrombohitry masina izy ony tompo misy zavatra kely izay tiako atongavana rahariva ho anareo mirehetra atao-poko fotsiny zany sady mifandraiky amin'io ankehitriny anefa irosiansika mba tsikaritra reo hoe fa Mosesy nanatanteraka fahagagana lehibe izy ka nitondra ny Israely nanivatsivany tany sy nitondra azy ireo atreo amin'ny tany nampanantenainy kanefa tsy izy no nitsinjara ny lovan'izy ireo taminy tsy izy no nanome azy ireo ny lovany izy no nitondra azy ireo nakeo amin'io tany io fa Joshua no nizarany tany teo amin'ny vahoaka zany tokoa ve Kristy ary no nitondra ny fiangonana eo amin'ny toerana zay nanehoana tamin'izy ireo ny fananany nanomezana azy ka ny ampitany Jordanina no sisy kanefa ilay fany masina no mametraka ny fiangonana araka ny laminy lay Joshua amin'izao fotoana zao no mametraka ny fiangonana araka ny laminy manome fanomezam-pahasoavana ho an'ny tsiraray dia zay tokony hipetrahany ny toerany ary izy no feo an'Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ilay olona ao anaty izay nivonjeny Kristy ny fany masina ankehitriny azonareo ve hatreto eny hiditra amin'ny boky ny Efesiana isika eny toy izany ihany nametraka ny fiangonana eo amin'ny toerany tsiraray izy fa Joshua dia nametraka azy ireo teo amin'ny tany ara-nofo ankehitriny ny fany masina no mametraka ny fiangonana eo amin'ny toerany eo amin'ny tany zay eo amin'ny toerana zay tokony isy azy ireo dia ny lovany zao amin'ny zavatra voalohany anomboany azy eto mandefa ny epistiliny izy Paoly ho hitantsika aty aoriana kely zany fa io zava-miafina rehetra io dia nambara taminy tsy tamin'ny seminaire tsy afy tamin'ny teolojianina fa fanambaran'Andriamanitra avy amin'ny fany masina no nomen'Andriamanitra any Paoly tamin'ny fahalalany fa ny zava-miafin'Andriamanitra hoy izy izay nafenina hatramin'ny fanorenana zao tontolo zao no nambarany fany masina taminy ary ny fany masina eo anivon'ny olona no mametraka ny tsiraray araka ny lamina mametraka ny fiangonana eo amin'ny toerany koa ny zavatra voalohany anomboan'ny Paoly azy eto dia nilaza amin'ny olona ny anala tanteraka ny tsarofa izy ty dia ho an'ny fiangonana tsy ho an'izay any ivelany zava-miafina sary-patarina ho azy zany tsy ho azony mihitsy io ka mandalo eo ambony lohany tsy misy fantany mihitsy ny amin'izany tantely eo amin'ny vatolampy kosa nefa zany ho an'ny fiangonana fifaliana tsy ailazaina antoka voata vato fantsiky ny aina fanantenana sy fanorenana ho antsika vatolampy fahagoly io zay zavatra tsara rehetra
satria ny lanitra sy ny tany andalo fa ny ten'Andriamanitra no aritra manak'izay. Tsy malala na inona na inona ny amin'io anefa ny olona nivelany Kanana mbola prenireny hatrany izy. Tsy milaza kory hoe olon-dratsy izy. Tsy zay ny lazaiko. Tsy lazaiko hoe olon-dratsy na dia ny olona ao Egypta azy, kanefa izy mandra-pidirany teo amin'io fananan'io. Dia ny fananany zay ny teny fikasana nomena ny fiangonana dia tsy tany ara-nofo akory fa tany ara-panahy, satria fanjaka mpisorony sika, firenena masina. Koa ny ao amin'io fanjaka mpisorony io dia firenena masina, vahoaka miavaka, nantsona ivoaka, voafidy nofidina navahana, fa maty any velany any avokoa zao tolo zao. Ary fanahy no mitarika antsika. Ny zanak'Andriamanitra lasy vavy dia tarihan'ny fanan'Andriamanitra, tsy hoe olona fa ny fanahy. Mifankaty ny rehetra, mifamatotra ny zavatra rehetra eo. Efa nisy niezaka nampianatra matetika azy ty, ary azo antoka fa efa maro ny teolojianina malaza nandalo na zao bebe kokoa noho ny nataoko. Fa izao ny zavatra tiako izahana ho azy nareo, hoe ny olona ao amin'ny Kristy ka manana ny fanahy masina dia afaka azaka ny olona ao anatin'ny fahadisoana, mahari-po, malemy fanahy, maharitra, tsara fanahy izy, manetry teny, mahatoky, feno fanahy, tsy mijery ny lafy ratsiny fa ny lafy tsara ny hatrany. Olona hafa mihitsy, tsy olona anao fotsiny hoe efa nisy fotoana nandrasanay an'io, raha nika zahay dia nandray azy, zahay metodista, fony zay nika nitao amin'ilay tany. Tsara zany, tsy misy olana io, mino an'izany koa. Tonga eo avy eo ny pentekotista miteny amin'ny teny tsy fantatra, anana zany. Ka izay rehetra miteny amin'ny teny tsy fantatra dia nanana an'io, mino an'izany koa. Saingy hitantsika ihany anefa fa maro ny mbola tsy manana azy. Tanareo, eny izy ireo tonga eo amin'io zava-miafina lehibe na fenon'io sika ankehitriny, lay nafenina hatramin'ny fanorenana zao tolo zao, fa voambara ankehitriny amin'ny andro farany amin'ireo zanak'Andriamanitra. Inonareo marina ve zany hoe efa voaseho ireo zanak'Andriamanitra alohan'ny hidirana amin'ny zavatra hafa? Andesika matika fotoana fohy amin'ny Romanina 9 avela ho amaky zavatra aminareo. Eny jereo raha tsy mifanitsy amin'ny zavatra teneniko eto zany. Eny andray ny Romanina 9 sika, ny 9:7 ao amin'ny Romanina 9. Fa maniry fatratra zao zavatra ary izao dia miandry ny fampisehoana ry zanak'Andriamanitra amin'ny faniriana fatratra no iandrasan'ny zavatra ary rehetra, ny fampisehoana. Hitanareo, ny fampisehoana. Inona no hoe fampisehoana? Mampahafantatra zao tolo zao rehetra. Ry silamany lafitrany miandry an'izany izy ireo, ny manodidina rehetra naiza miandry an'io. Aizany misy andreo olon'ireo efa teo amintsika ny rivotra ny fofofo, efa teo amintsika ny kotroka sy ny tselatra, efa teo amintsika ny dililo sy ny rà, efa karazan-javatra maro ny teo amintsika. Diso anefa sika tamin'ny fandrenesana an'io fekely mitsoka malemy zay nanitona ny mpaminany io ka atonga azy ny sarona kapoty teny aminy raha nivoaka teo ka nanao hoe inty aho tompo. Hitanareo, eny miseto ny zavatra ary rehetra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Eny ametraka ny fiangonana eo amin'ny tena toerany aloha ny zavatra ataony Paoly. Eny amerina mako sika mba hananana teny angana fotsiny. Paoly, apôstôlin' Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra, mamangy ny olona masina, ireo zay no masinina, zay any Efesosy ka mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy. Ankehitriny mba tsy hanadonony mpiano azy, ahoana ny fidirantsika amin'ny Kristy? Ny fikambanantsika amin'ny fiangonana ve no hidirantsika amin'ny Kristy? Ny fanaovantsika fanekem-pinoana ve no hidirantsika amin'ny Kristy?
ny fanasitrianantsika ao anaty rano ve no idirantsika am Kristy? How do we get in Christ? Ahoana ny idirantsika am Kristy? 1 Corinthians Kortiana voalohany toko 12. for Fa fanay iray. one Sorabaventy FANI iray ny fane masina izany no nanaovana batisantsika rehetra ho ao am'ilay tany nampanantenany. in this promised land. Ao am'ty everything tany nampanantenany ity belongs atsika avokoa zay rehetra in the promised land. ao am tany nampanantenany. See it, Brother Collins? Hitanao ve zany rahalahy Korintsy? Hitanareo zay rehetra ao am tany nampanantenany. Rehefa ny ampitan'io Jordan io ny Israely mba ho ao am tany nampanantenany, dia niady izy ka nandresy an'izay rehetra entsaroa fa ao am'ty tany nampanantenany ty. Tsy midika akory zany hoe voary amin'ny aretina ianareo, tsy midika akory zany hoe voary amin'ny olana, fa izao ny zavatra aseho an'izany. Oh, avelao hitra lala zany. It says this. Izao midika an'izany hoe anareo io Just rise and take it. mitsangana fotsiny ary raso zany. Hitanareo rehefa ary tsaroa fa The only way ny antokana na tonga ny Israely ho nafatesana olona when sin got dia tamin'ny fotoana nidiran'ny ota tao mitoby. that's the only way we can Zay ihany ny fomba tokana mety hatonga antsika tsy hanana fandresena raha tafiditra ao mitoby ny ota something wrong ka misy somewhere. zavatra tsy mety hano any. Achan stole that Rehefa nangalatra an'io anjambolamena io sy io akanjo babiloniana io akany dia tao amin'ny toby ny ota ary tsy nizotra tsara ny ady. You give me this Ety amiko zao arivo zao io fiangonana tsy misy petipetin'io dia zay andian'olona tena perfectly in the tena promise ao of amin'ny God. fampanantenan'Andriamanitra no sady manana ny fanemasina, Walking in the spirit. mandeha ao amin'ny fanahy I'll fa iaky ny aretina rehetra ao, na zay mety fahorina na zay zava-misy eo. every Joe Lewis that Ny is Joe Lewis rehetra eto amin'ny firenena miaraka amin'ny toetrany tsy mahatoky rehetra, zareo tsy mino rehetra misy ka hitondra an'izay mety aretina sy fahorina eto amin'ity varavarana ity fa ho sitrana tanteraka izy ireo raha hiala eto. yes sir. Zany tokoa God gave the efa promise. nomen'Andriamanitra ny teny fikasana, niotany tsy finoana ihany no afaka anakana zany tsy ho tanteraka. Now we're going to get down to Eny what this little hidirantsika ny thing amin'ny is hoe after a ota while. kely io rehefa aveo. Now Ankehitriny that are in Christ Jesus, zay grace ao be am unto Kristy you, Jesosy peace from ho God aminareo our aneny Father, fahasoavana and sy ny Lord Jesus Christ. fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy ny Tompo Jesosy Kristy. Isarana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy Tompontsika zay nitahantsika tao am Kristy tamin'ny fitahipana rehetra any an-danitra ao amin'ny Kristy, ao amin'ny Kristy. When we are in Rehefa ao amin'ny Kristy Christ, sika we have dia manana an'ireo fitahipanay. outside of Christ, Fahatsapana we have ivelany no ananantsika raha sensation. ivelan'ny Kristy. In Christ, we Ao have amin'ny Kristy dia positive tena manana blessings. fitahinsika, Not make believe, tsy hoe not modimino, pretend, not tsy put on, fihetsiketsehana, tsy fanamboamboarana, long as fa you're amin'ny fotoana trying rehetra to say iezanareo that milaza you're fa ao in amin'ny tany nampanantenana ianareo kanefa tsy ao dia your sins will anody find anareo out, ny and the first fahotanareo thing you know, ary you'll tsy hoe ny find anareo yourself dia falling ahita ny in. endrikareo And iketrona all, sy ny as sisy we call it in the world, araka zay wrong fiatsotsika azy ka isavoritaka. you'll find out that you Ho haven't hitanareo eo got fa what tsy you're hananareo talking zavatra about. resahinareo. But when you're in Fa rehefa ao amin'ny Christ Kristy Jesus, Jesosy He ianareo promised you dia nampanantena fiadanana avy any an-danitra ho anareo izy, heavenly fitahina avy any an-danitra, heavenly fanahy avy any an-danitra. everything Anareo ny is zavatra yours. rehetra. You're in the promised land, Ao and amin'ny tany in nampanantenana full ianareo sady tena possession of tompony everything. zavatra rehetra. Amen. Amen. How beautiful. Mahafinaritra zany. Oh, let us O andeha sika andinika zany according as He has araka chosen ny us. fidianany Now, antsika ankehitriny. here's where the church Eto stumbles no tena so bad. mana fotoana fiangonana According as He has araka chosen ny fidianana us antsika in Him, in tao whom? aminy, tao amin'iza Christ. Kristy. We find out now in Hitantsika eto ary miverina amin'ny Genesis sy amin'ny Apokalipsy. Revelation 17:8, Apokalipsy that He 17:8 hoe nifidy atsika tao amin'ny Kristy talohan'ny fanorena zao tontolo zao izy. Now the word Fa ny teny avelao amaky ny toy fanorena zao tontolo zao that we should be holy mba ho and masina without sady blame tsy misy before tsiny ao Him, anatrehany sika having predestinated rehefa us. notendreny raha teo. I want to stop on that Eny word teny of janona am'izao teny zao predestination. aho voatendry raha teo. Now predestination Eny ny voatendry raha teo dia tsy ny filazana hoe ifidy any rahalany vilona and,
ary tsy fidy any relabilaire. Tsy zay no izy fa ny fahalalàn'Andriamanitra raha teo no nahafantatra hoe iza no marina ary iza no tsy marina. Koa tamin'ny fahalalàn'Andriamanitra raha teo no nahafantaran'Andriamanitra ny zavatra ataony. Tamin'ny fahalalàny raha teo no nanendreny raha teo mba ahatonga ny zavatra rehetra hiara-miasa asoan'ireo zay tia an'Andriamanitra, mba hafahany amin'ny aty aoriana anangona ny zavatra rehetra ikambana ho iray dia Kristy Jesosy. Avelao anao sary kely mba anazava aminareo tsara zany. Miveriny sika ataoko fanresaka foiny amin'io aho ndray ariviny na nakanio tao amin'ny Genesis toko voalohany 4:40. Fony Andriamanitra niantso ny anarany hoe Tompo Andriamanitra amin'ny teny hoe Ela Elohim, zay midika hoe lay misy samy irery. Tsy nisy zavatra hafa nisy afa-tsy izy. Tsy nisy rivotra, tsy nisy hazavana, tsy nisy kitana, tsy nisy azo tontolo zao, tsy nisy zavatra hafa fa Andriamanitra ny teo ary Andriamanitra irery. Ela Elohim. Eny natao zany tao anatin'izany tao dia nisy an'ireo maizy azy, zay midika fa izy no tao anatin'io Ela Elohim lehibe io no nisy ny maizy azy na ko fantatra reny hoe maizy azy na avelao ailaza azy toy zao. Nisy toetra zay nahazahoany reto ankizy madinika reto azy, ary za koa mba isan'ny ankizy madinika mahazo azy amin'izay fomba zay. Tao anatiny tao dia nisy toetra ny oray, kanefa nisy samrery izy. Tsy nisy zavatra teo mba hahatonga azy oray, ary teo nisy zavatra hafa tao anatin'izany dia ny hoe Andriamanitra izy, ary ny hoe Andriamanitra dia zavatra natao iankofana. Nefa nisy samrery izy, Ela Elohim, koa tsy nisy zavatra niankohaka taminy. Tao anatin'izany efa mpamonjy izy, nefa tsy nisy zavatra very mba hovonjena. Hitanareo, efa mpanasitrana izy tao anatin'izany. Hitanareo, nefa tsy nisy zavatra narary mba ho sitrana na tsy nisy zavatra rary. Ankehitriny azonareo hoe nendriky zany. Koa ireo maizy azy, ny toetrany no namoaka ny zavamisy ankehitriny. Misy olona manao hoe fa nahoana ny tsy sakanan'Andriamanitra trany am-boalohany zany, ratsy fanahy mihitsy izy. Hoy Joe Lewis, lay nanameloka ny Joe na Jack Coy. Tanareo, hoy izy ratsy fanahy tsotro zao izy, tsy misy zany hoe Andriamanitra zany. Raha toka misy zany dia tokony izy no za betsaka ny anarana ny antsony azy. Hitanareo, fa zany zavatra rehetra zany dia no ny fahalalana be ananany ato ambony ato, tsy misy ananany nefa ny ato ambany eto, eny fa ato misy an'io. Hitanareo, ambarany ty teny ty eto zany, nefa nafeniny zany, fefa nafeniny reto zava-miafiny reto tsaroa fa hoy ny Baiboly hoe hatramin'ny fanireny zao tontolo zao, miandry ny fampisehoana an'ireo zanak'Andriamanitra, ny anehoana azy ireo amin'ny fiangonana. La azonareo ve zany? Eny, ajanoko fotoana fohy ny fitatarako na hitondra hijery alefisainany manaraka ananako aho mandra-pandraisako an'izao. Eny tsaroa fa nandritra an'ireo taona ny Mosesy rehetra, hatramin'ireo taona ny sy ny mpaminany, hatramin'ireo taona lasa rehetra, dia efa niandry ny fahatongavan'izao andro faran'izao, ny fanehoana nyreto zavatra reto araka ny soratra masina. Marina zany fa ho voambara amin'ireo zanak'Andriamanitra zany. Nahoana? Avy amin'ny mandra-pahatongany ho tahaka n'ilay piramida arak'izay no lazaiko hoe niakely zany rehefa niorina niakely. Fa matetika no nanao an'izao fanamariana zao, ary nambarako fa nanao Baiboly telo Andriamanitra. Ny voalohany nataony teny amin'ny abakabaka zany, ny zodiaka. Efa nahita ny zodiaka ve nareo? Inona no endrika voalohany amin'ny zodiaka? Ny Virgin.
inona no endrika farany amin'ny zodiaka ny liona leo tamin'ny alalan'ny virgina ny aviany voalohany amin'ny maliona avy amin'ny fireneny joda no aviany faharoa hitanareo nataony tao amin'ny piramida ny manaraka tamin'ny androny enoka fony nanao ny piramida izy ireo ary nyrefesiny zany tsy azoko ny amin'eo fa teo amin'ireo ady nisy niondrika sy nadadilady hatramin'ny faritra iray izy ireo ka vitany nandrefiny elanelana nisy teo amin'ny ady fantatrareo ve hoe aizy izy ireo ankehitriny eo amin'ny fandrefesany ao amin'ny efitranony mpanjaka mihitsy arakaraka ny fiakaran'ny piramida io tsy vitantsika nanorona an'io na de eo zany zavatra rehetra nanantsika ankehitriny tsy vitantsika nanorona an'io naorona niakatra toy izao zany atreo amin'ny tendrony ary lay vato atao vato sarona hatramin'izao de mbola tsy hita mbola tsy nasiny izy ireo sarona mihitsy ny tampon'ilay piramida tsy fantatro na fantatrareo zany na tsy lay piramida lehibe ao Egypte mbola tsy nisy vato eo amin'ny tampony hatramin'izay nahoana no lavina lay vato sarona Kristy lay vato tendrony hitanareo no ny lavina fa arakaraky ny tombotsika avy eo amin'ny taona ny Luterana taona Batista taona Metodista taona Pentekotista de indry fa eo amin'ilay vato fanaronana tokoa sika ankehitriny hitanareo niandry sy maniry fatratra ny akany io vato fanaronan'io ny toerany mba ahavitany fanorenana tsy efa nivakinareo tao amin'ny soratra masina veny hoe lay vato ny lavina mazava ho azy fantatsika fa niresaka ny tempoly Solomona zany kanefa lay vato ny lavina ny tonga fa izoro nefa lazaiko any zany mba anazavana aminareo ankehitriny raha ny ao amin'ny baiboly miaina amin'ny andro farany sika dia eo amin'ny tapon'ny piramida eo amin'ireo trondro mifanipaka ao amin'ny taona ny cancer eo amin'ny zodiaka eo amin'ny fotoana iavian'ilay liona leo eo amin'ilay vato fanaronana ary eo amin'ny andro fampisehoana reo zanak'Andriamanitra raha ny ao amin'ny baiboly hitanareo vany misy atsika eo amin'ny andro farany tokoa sika firy namaky gazety amin'ny herinandro ty inona lazain'ny kolotsaina fa sy ireo hafa reo voniny izy ireo toy zany koa sika amen hitatsinanan'io tsy misy olana zany tombontsoa manokana toin andro toin raha mba tonga saina fotsiny matsy ny kristiana ny amin'ny andro ianatsika ola ahoana ho inareo ny amin'ilay nanoratra nyty boky ty ka nahity zany fa hita ny fotoana ny ahonany zany amin'ny andro farany dia ny fiandrasana sy ny fisentona ny amin'ny itsanganan'ireo zanak'Andriamanitra amin'ny andro farany miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina eo amin'ny fiafarany tao am-piangonana mba anambaran'ireo zavatra izay efa tsy ambaratelo hatramin'ny fandrena zao tontolo zao sy amoana zany eny andesika hiverina indray amin'ilay hoe fandrena zao tontolo zao ka andray fanambarana mba hitanana marina ny antsika natsy antenaiko fa tsy maniratsira zava-masina raha miantso an'Andriamanitra hoe dada fa tiako ny ilazan'io toy zany mba azaonareo azy dada tia ananjanaka maro dada inona ary no nataony hoy izy misy anjely de nisy nanodidina azy zany tsara zany nanompo azy izy ireo teo izy vao Andriamanitra ny maizy azy tsaroa fa teo izy de ela Elohim nisy samrery tsy nisy afa-tsy izy anjely no zavatra nisy voalohany teo aminy fa tsy nisy azon'ireo anjely ireo natao afa-tsy ny nanompo tsy afaka overy izy ireo noho izany de tsy afaka arary fa vatana tsy mety maty izy ireo koa dia tsy afaka namoaka ny herin'ny fanasitranana izy tsy afaka namoaka ny famonjeny koa dia talohan'ny eny avelao ary taoriny zany hoy izy anao zavatra azo tsapahitana sika koa dia nataony ny tany ary rehefa nataony ny tany dia nanao zavaboary rehetra teto tany izy ary nataony ny olona aveo tamin'izay rehetra natao avy tamin'ny tany ny tsy boboka na ny medusa no ny atombohany izay vaingana nofo mitsikafona fotsiny tao anaty rano ary nanompoka tamin'izany ka avy tamin'izany ho sahona izay endrim-piainana ambany indrindra amin'izay mety hita hoy izy ireo ny sahona zany ny olombelona no endrika ambony indrindra nanompoka nisy ny katsatsaka rehefa niala tamin'ny sahona nitoy hatrany hatrany any zany taoriny katsatsaka ary isaky ny nanao ny fanahy masina hoe ka nitsoka dia nisy aina indray tonga aina ambony kokoa ary tampotampoka teo nisy zavatra nivoaka araka ny endrik'Andriamanitra dia ny olona zany
mbola tsy nisy mihitsy tany aloha rehetra tany ary tsisy mihitsy zavatra ho foronina ka ambonimbony kokoa noho ny olona satria araka ny endrik'Andriamanitra ny olona. Hitanareo avy eo ny olona rehefa vita ny olona voalohany nataony eny efa nataony reo vatan'anjely teo aminy nanao ny olona izy lasy vavy no nanaovany azy tao amin'ny endrika anankiray izy roa sady lehilahy no vehivavy izy sady vavy no lahy fony nanao any Adama izy ka nametraka azy tao amin'ny nofo tsarovy ny ao amin'ny Genesis voalohany lehilahy sy vehivavy nataony nefa ao amin'ny Genesis roa mbola tsy nisy olona hiasany tany hatreo olona nofo tsy nisy olona afaka hiazona zavatra ka hiasany tany efa nisy olona nefa teo na dia zany azy araka ny endriny fa Andriamanitra dia mara zany. Tanareo nanao ny olona voalohany izy lasy vavy no namoronany azy ankehitriny rehefa nanao ny olona voalohany izy ankehitriny tsarovy fefa tao amin'ny fisainany zany rehetra zany resaka anio ny alady hariva ny teny dia fisainana voaseho tao an-tsain'Andriamanitra ny fomba ahafahano Andriamanitra ny fomba ahafahano ankofa ny fomba ahafahano mpanasitrana ny fomba ahafahano mpamonjy ary raha vao nanonona ny teny izy dia nilamina ho mandrakizay zany. Raha mba afaka moa reto zanak'Andriamanitra ankehitriny reto niazona nio teny io toy zany rehefa tononon'Andriamanitra ny teny dia milamina ny amin'io zany mihitsy mety niandry angamby izy ny fanasana fotoana milaza fa reo mpamantatra ny taonany sy ny zavatra iray sy ny toy zany milaza izy reo fa mety efa antapitrisany sy antapitrisany taona zany sy ny tany tsy fantatra mety efa antapitrisany maro sy antapitrisany maro taona zany tsy fantatra hoe hatramin'ny novily eo tsy misy fotoana amin'Andriamanitra tsy hoe lany ray minitra akory izy hatramin'ny fotoana nanonony an'io mitoetra ho Andriamanitra izy tsy misy fotoana eo aminy tsy nahalalany io toy zany mihitsy raha tsy indray ariva iny na indray maraina iny no izy mandrakizay tsy misy ny omaly tsy misy ny apitso fa ankehitriny ny rehetra efa mba tsikatra reo ve ny telo hoe zaza izy tsy hoe zaza taloha na za amin'ny avy fa mandrakizay zany zaza izy tanareo zaza izy zay hatrany eto ary nefa tiany ny ametraka andreo zavatra reo ao amin'ny fotoana nilainy nanao zavatra mba hiankohaka aminy koa nina izy azy ary no namoakany dia nanao ny olona izy fa teo amin'ny olona io tahaka ny rery ny fahitana azy teo ary mba anehoana ilay fisainany lehibe eto ny amin'ilay endrika nananany amin'ny Kristy sy ny fiangonany dia tsy hoe nakasilaka tanymanga hafa izy ka nanao ny vehivavy fa nisy taolatezana anankiray nalainy avy teo amin'ny ilan'ny Adama dia nalainy avy amin'ny fanany Adama lay mahavavy ary nataony tao amin'ny taolatezana io zany. Rehefa mahita lehilahy mitondra tena toy ny sarim-bavy ianareo dia misy zavatra hafahafa eo ary rehefa mahita vehivavy te hitondra tena toy ny lehilahy ianareo dia misy zavatra hafahafa eo eny misy zavatra hafahafa eo fa na anankiroa tsy mitovy izy roa reo kanefa mikambana ho tena iray izy reo izy roa dia iray ihany koa nanao ny vehivavy sy ny lehilahy izy ary tsy natao antitra mihitsy izy reo na ny ofaty na ny fotsivolo na ninany izy nisotro natory toy ny ataontsika ihany saingy tsy nalala mihitsy ny amin'izany hoe ota eny ialako kely zany eto fa horaisitsika amin'le sonafa indray androany ny amin'ny taranaka menarana nangatana izy reo nanesoraka an'io tsy paritaka aoka isoavy ka aneo amiko raha misy zavatra marina akoatra zany zay ny tiako fatariny hitanareo ankehitriny fa teo taoriny zany rehetra zany rehefa tafiditra ny ota inona no zavatra antranga any ambony any amantapitrisany amanaliny maily lavitra any misy toerana lehibe toy zao dia ny fitiavana tanteraka agapao zany isaky ny manao dingana amin'izao faritra zao ianareo dia miamiena fanondro ray zany fantatrareo ary ny fakerezana zany rehefa mahazo ny tany fa aloko ny aloko reo aloka izany zay ny zavatra nananareo zay ny zavatra nanako aloko ny aloko reo aloka ny amin'ny fitiavana agapao misy zavatra ao anatinareo misy zavatra anatin'ny vehivavy tsirairay izay maherin'ny 20 taona eto misy zavatra anatin'ny lehilahy tsirairay izay maherin'ny 20 taona eto ka mahatonga azy te hijanona eo 5 taona fotsiny no anananareo dia ny 15 hatramin'ny 20 manomboka miditra ny fahafatesana aorian'ny 20 taona
saingy eo amin'ny fahadimy ambe folo mbola zaza mitomby ianareo hatreo miamatitra anareo manomboka eo mandrapazonareo ny roapolo ary aorin'ny faharoapolo hoy ianareo mbola lehilahy matanjaka tenenina fotsiny zany saingy tsy zay no izy eo andalam-pahafatesana anareo sady eo andalam-pahasimbana ninina ataonareo mampitombo anareo hatreo amin'ny taona io Andriamanitra fa ho fatanareo avy eo koa inona no mitranga manomboka miditra amin'ny fahafatesana anareo misy zavatra milaza nefa ao anatinareo ao hoe tiako aho raha mba 20 taona indray ankehitriny tia anontany zavatra aminareo ahoana raha 500 taona lasa zay no naterahanareo ary nijanona 20 taona ianareo mandraka androany dia jereo raha tsy taolo be ianareo miaraka amin'ireo fomba fisainanareo tamin'ny 500 taona lasa zay talohan'ny avin'ireo razantsika ny vahiny teto mihitsy azy fa ho tovavy eo ianareo miaraka amin'io karazana fisainana io fa tsaratsara kokoa tsotro zao ny fijeranareo raha niantitra ka nivela 500 taona misy zavatra fahafa eo hoy ianareo fa mahazo aina tsara amin'izao fotoana zao raha Branham 20 taona 9 taona mahazo aina tsara ry malala velao ilaza zavatra aminao ahoana nafantaranao hoe mbola velona ny renao amin'izao minitra zao raha toka tsy atao am-piangonana izy ahoana nafantaranao hoe tsy maty vao minitra vitsy zay le tovolahy namanao na lay tovavy namanao ahoana nafantarana hoe tsy faty mitsitra ao an-trano ianao raha pitsy maraina ahoana nafantarana hoe ivoaka vely ato amin'ity fiangonana ty ianao zavatra tsy azo antoko zany tsy misy zavatra azo antoko raha 15 taona ianao 12 17 17 na 70 misy tsy azo antoka any rehetra tsy fantatrareo ny toerana misy anareo kanefa maniry fantatra ny verina 15 na 20 taona ianareo inona no mahatonga anareo toy zany raha tafaverina 20 taona ianareo ka mijanoneo no sady tsy marary mihitsy ary tsy ilainareo ny anana olo-kafa tahaka anareo raha tsy zany dia hiataka aminareo ny olona hitanareo satria itombo taona ny sasany fa inareo kosa ho lasa taolo tsy azo aina kokoa arak'izay tokony isy anareo ianareo raha toka tsy miantotra niaraka tamin'izy ireo misy zavatra miantso anareo mba ho toy zany anefa ao io agapao kely io zany io aloka kely zay mahatonga anareo zavatra ambony no ny eto ndray alina iny na ndray maraina iny tamin'ny fitoro ny fany masina tamin'ny fahatsarany sy ny fahasoavany raha nanalay tamin'ity vatanyity izy inoko zany ny hoe marina na diso tsy haiko fa niditra tao amin'io tany io aho ka nahita an'ireo olon'ireo ary tanora izy rehetra dia nahita an'ireo olona tsara tare indrindra tamin'izay fa hitako teo amin'ny fiainako aho ary izy tamiko 90 taona sasany tamin'izy ireo fa iny ianao no nitondra azy ireo niovafo ka tsy magaga izy ireo raha mika hoe ry lalako eny zany dia vatany lanitra ka tsy hoe lasa zavatra manjavojavo sika rehefa maty lasa vatany sika raha matiny tsy raharay amintsika raha toka hipoka amintsika ny bomba atomika amin'izao minitra zao dia fandray tanana sy fahamiany sika ao anatin'ny 10 minitra sika sy hifaly indrindra ka anome voninahitra n'Andriamanitra eny tompoko ary rahalahy sy ranabavy Spencer zay mipetraka eto zay everiko fa isan'ireo mpivady zokony indrindra eto dia ho 20 na 20 taona ho tovolahy tokoa rahalahy Neville ary zaho tanora eritreriny fa isika rehetra dia ho samy tena mariny zany fa raha ravana ity trano laitsika eto an-tany ity dia manana zay fa miandry antsika sika rehefa mivoaka avy eo amin'ireny ny zaza kely anankiray eo amin'ny fahaterana ranofo dia mibitabitaka ny vatany kely ary mietsika ny tongony sy ny sisy mamela ianareo amin'ny fomba fiteniko ry zatovavy rehefa ao zany dia niaina ao amin'ireny ozatra ireny no mampitsipatsipaka azy fa rehefa tonga eto an-tany io dia zao ny misy voalohany raisy ny fofinaina ka indry misy vatana ara-panazy zay manana toetra miditra ao amin'io zaza kely io eo amin'izany fotoana zany avelao eo izy fa akatoerana le lohany kely ary fikitra eo amin'ondreniny ka anomboka inono raha tsy zay no ataony dia tsy isy akory na dia ny fiakarany nono azy efa natsikaritra zanak'omby teraka vainareo zany dia raha vao mahazo ery kely arenana amin'ny tompony izy no miteny aminy fa makeo amin'ireny ny avy hatrany izy manomboka makatoerana eo ary manomboka amin'ny nono eny koa rehefa tonga ivatana eto an-tany io dia misy vatana ara-panahy miandry azy ary ity raha vao alleloia fa raha ravana ity trano laitsika eto an-tany ity
dia misy anankiray miandry andry. Raha vao miala amin'ity anankiray ty isika dia miditra ao amin'io anankiray io. Lay tsy mitady rano mangatsiaka hosotrona, tsy mila misotro rano. Ilay tsy mihinana, tsy avy amin'ny vovotany izy ireo, nefa tena misy tsotro zao afaka matsapa azo raisin-tanana ka fitiavana tsotro zao fahatanterahana ny rehetra ary miandry any io vatana io ampahan'izany ty. Misy telo izy ireo. Ny fiainana mandrakizay ho anareo dia miatomboka eto amin'ny alitara mihitsy. Eto no anomboanareo ny mandrakizay. Oh, eto mihitsy no anomboanareo ny fiainana mandrakizay. Nateraka indray ary ianareo zanak'Andriamanitra, ary rehefa maty ianareo dia manomboka rehefa mamely ianareo amin'ity vatana ity ny fahafatesanareo ka mitsahatra ny fitepony fo ary manomboka mijanona ny kodian'ny fiainana mety maty. Io aloka kely zay aloko ny aloka io dia ho lasa aloko ny aloka afaka ray segondra. Avy eo lasa aloka, dia lasa tsipika kely, dia lasa lakan-drano, dia lasa renirano, dia lasa oseano. Dia hoeo anatrehan'ireo malalanareo any ianareo afaka fotoana fohy misalotra ny fitafian'ny vatany lanitra zay ahafahanareo mifankalala, mifankatie, tafaverina ho tovolahy sy tovovavy indray ianareo. Tena marina zany. Miandry eo zany mandra-piavin'i Jesosy Kristy. Ary ndray androany io vatana be voninahitra ny amin'ny entsaro fa ny vatany lanitra io fa tsy lay be voninahitra, vatany lanitra. Ary io vatany lanitra io ndray androany no hialany an-danitra miaraka amin'ny Jesosy. Fa izao no lazaiko aminareo vo Tesaloniana faharoa toko fahadimy na Tesaloniana voalohany toko fahadimy ny ray amreo. Izao no lazaiko aminareo, tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalany amin'izay nodimandry mba tsy halelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inotsika fa efa maty Kristy sady efa nitsangana tamin'ny andro fahatelo, dia toy izany koa nitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory na anakana. Izay no teny mazava, anakana an'ireo izay efa nodimandry, fa hotsofina ny trompetran'Andriamanitra ka zay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha midina ary ireo vatany lanitra ireo ka mitafy ny vatana be voninahitra eto an-tany. Ary isika izay velona ka mbola mitoetra no hovana ao anatin'ny ray mpimaso ka akarina hiaraka amin'izy ireo mba hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka. Tsy sotro ny vokatry ny voaloboka intsony ary tsy hinana izany aho mandra-piavin'ny andro hinanako izay vaovao miaraka aminareo any amin'ny fanjakany raiko. Dia ny fanasana fampakaram-bady mandritra n'ilay telo taona sy tapany amarana ny antikristy ny fanapahany ka ho ravo zao tontolo zao. Nantsona hivoaka ny jiosy mampafantatra ny tenany eo amin'ny jetilisy Josefa na eo amin'ny jiosy. Tsaroa fa rehefa mampafantatra ny tenany teo amin'ny reto rahalany Josefa dia tsy nisy jetilisa mihitsy nanatrika teo. Rehefa nampiantso fantatrareo ny tantara, Josefa lay endry Kristy tanteraka tamin'ny lafiny rehetra. Ary efa nampiantso ny rahalany Josefa ka tonga izy ireo dia nijery izy ary nahita ny Benjamina kely. Efa hitan'izy ireo teo fa zay izy vao hoy ireo, o ity olona ity tsy tokony novonotsika andralantsika Josefa. Hitan'ireo jiosy ankehitriny fa nanao fahadisoana izy ireo fony Kristy rehefa mampafantatra ny tenany amin'izy ireo izy, dia tsy nahatsindry fo Josefa fa efa saika hitomany mihitsy izy. Ko dia navoaka ny vadiny sy ny zanany sy ny mpiambina rehetra sy ny sisy ka nalefa ny tany andapy izy ireo. Tena marina zany. Ary teo anatrehan'ny jiosy irery ihany avy eo no nanaovany hoe izany Josefa rahalahinareo. Iza le rahalahinareo dia torovana sy nanomboka ny varahotsana izy ireo ka nanao hoe eny vita tokoa ny amintsika satria nyvonotsika ny rahalahintsika. Lasika hoe nyvonotsika ny rahalahintsika indro izy fampanjaka lehibe ankehitriny. Hoy izy misy tanjona nanaovan'Andriamanitra an'izao mba hamonjy aina. Ary zany tokoa no antony nanaovan'Andriamanitra an'io mba hamonjy antsika jetilisa. Saingy ny jetilisa dia tao andapa. Halleluja.
noho izy nylavon'ireo rahalainy Josefy dia naka-Ampakarina izy ary jetlisany Ampakarina teo fa tsy jiosy. Eny ary ankehitriny tonga izy ary anareo eo rehefa hitafy any vatana manam-boninahitra io sika amin'ny taona lehibe ho avy io ka eo amin'izany vatana be voninahitra zany fefanovana ho vatana be voninahitra io vatany lanitra io. Azonareo ve ny tiako ambara eto dia afaka andeha eo aho ka anao hoe rirana any vilona avelao aho anao sary an-tsaina kely aminareo ilaza hoe rahalahy io misy andesika hiakatra any amin'ny dada androany maraina Andriamanitra izy mahafantatra azy sika ankehitriny hoe mpamonjy izy mpanasitrana izy tsy nisy mihitsy ny hoe ho tanoarina afahafa renesiny zany sahoana tsy noarina ny ota tsy tompoko famadiana ny ota tokana ihany ny mpahary dia Andriamanitra famarinana navadika ny ota. Inona ny fijakajagana famarinana navadika inona ny langa famarinana tsy voaseho mazava zany tokoa. Inona ny fanozonana fitahian'Andriamanitra navadika ho fanozonana eo amin'Andriamanitra raha tokony ho fitahina tsy noarina ny ota famadiana ny ota koa tsy vitan'ny satana ary nahary ny ota fa navadiny fotsiny zavatra noarin'Andriamanitra. Zay ny tena marina famadiana ny fiainana fotsiny ny fahafatesana. Ankehitriny mari zao andeha eo ary aka anao hoe rahalahy io misy andao sika sy rahalahy Bilaire sy reo rahalahy sasany reo hiakatra ao amin'ny dada Andriamanitra ka hoe andesika hiaraka andeha kely ianareo sakaiza zay tia ndreny tendrobotry reny fony eny andao ary misy velana roa na telo tapitrisa mail ny any amin'ny tontolo vaovao any io mandehandeha eny mitety an'izany ilaiko ny misy masoandro isan'andro miakara ambony andro fa hiaino anareo ah raha mbola miteny izy ireo dia hiaino ah Isaia 9:20 marina zany. Dia indro fa mandehandeha mitsangatsangana any aho isika rehetra mandeha mitsangatsangana eo amin'ny 500 taona fotsiny somary mandehandeha kely na tapitrisany tsy manova zavatra zany hitanareo eny toy ny fahadalana ny fandrenesana zany nefa fahamarinana eny fahamarinana zany satria tsy misy intsony ny fotoana mandrak'izay ny eo ary rehefa mandehandeha eo aho ka mandeha mitsangatsangana any mba ainareo moa ny mifanenamika eo hoy aho indro tsy ranabavy George Bruce vety ranabavy George efa elaela zay hatramin'ilay tako anao tsy miova mihitsy ny endriny tanareo mety ho 10 tapitrisa taona angamba izy eo nefa mbola tanora tonona izy azy hatrany hoe ho izy eo ampiaorana lamosin'olo-kafo dia mitazana indro fa eo seta laliona hoy a manao any ianao zamaray zao seta mea tony zanatsaka avy niresaka tamin'ireo ranabavy vitsivitsy tery amin'ireo voninkazo lehibe tery ah 500 taona teo zay ny teo tanareo tazatazana teo eny fahadalana ny fandrenesana zany nefa fahamarinana zany tokoa zay ny zavatra nikasain'Andriamanitra tao koa hotahinany ianao ry ranabavy George tsy misy loza mety ho tonga tsy misy mihitsy hiakatra eny atapitendrobotro sika rehefa hariva ny andro ka anao hoe ry dada Andriamanitra very ahafahiny tao amin'ny fotaka ny fahotana fahiny ry dada Andriamanitra fa namonjy ahy ianao fa lasa dala ny olona zay niezaka naneo an'izany eny ty lehilahy nanoratra ny andininy farany tamin'ilay hoe ny fitiavan'Andriamanitra izay nisoratany teo amin'ny rindrin'ilay trano fitsaboana sainy fa niezaka izy nianazava ny fitiavan'Andriamanitra hoe toinona no nietreny mba hamonjy ny mpanota ary toinona no nataony fa ny fitiavany no nidina mba hamonjy asy ianao raha ny fiankofana ny resahany tsy misy fantatry ny anjeliny amin'izany fiankofana fa ny tsy misy fantatry ny anjely afa-tsy mijoreo ary mikopakopaka ny elany etseroa alleluya nefa tena rehefa tonga eo amin'ny fahafantarana hoe very afahiny saingy hita ao ankehitriny maty afahiny fa velona indray Andriamanitra fenota teo nalota teo tena tao anaty fanaripako zay ny zavatra tsara indrindra azon'izao fiainana zao atolotra anareo efa nidina tany amin'ny fanaripako ny Colgate ve nareo eo ny toerana maimbo indrindra tamin'izay fanandalova nakarary atsotro zao ny fofona ny setroka ratsy io makarary tokoa ny tsy lany eo amin'ny setroka rehetra ratsy io fa na dia ny vavoniny tena azy amin'ny salebolebo toy ny avy mihinana menaka tanatanymanga hitanareo marary tsy misy toy zany sady feno voalavo manenjika anareo etseroa tady anaikitra ny teny ary toy zany ny tsara indrindra raha ny fiainana eto indro anefa avy eo fa misy olona manolotanana sy manarina anareo antitra be ianareo no sady tsy mahavonjy teny
nefa na renina tsotro zao ianareo ka novaina ho tovolahy 20 taona ary apetrany eo tapo mitedry-bohitra amin'ny fahasalamana tanteraka. Mahazo tsy hodrifotra tsara sy madio tahaka zao sy rano madio tsara fisotro. Ho tianareo indray ve niverina amin'io fanariam-paka io? Tsy ary rahalahy sanatria na iverina indray amin'io fanariam-paka io. Eny zay dikan'izany resaka izy. Zay ny amin'ny fahitana io na io fifindra-toerana io na zay antsona azy fahitana. Ho lazaiko hoe fahitana satria matahotra fandrao andratra ny olona ny filazako hoe fifindra-toerana fa zay ny zava-nisy. Eny amin'izay fotoana zay Andriamanitra zay no nataon'Andriamanitra mba hitondrany zanaka lahy zanaka vavy eo aminy. Koa izy ary reo olo reo ahoana nafahany izy reo? Inona nataon'ireo olo reo mba homendrika an'io? Ahoana ny mba nanaovan'izy ireo an'izany? Andriamanitra tany am-piandohana talohany nanaovana ny anjely azy. Firy ny malala hoe tsy manapetra izy? Eny rahalahy trinitaire tsy te handratra anareo aho. Kanefa fomba ahoana amin'ny anaran'ilay tenin'Andriamanitra soa no ahafahanareo mametraka an' Jesosy olo-kafa akoatra n'Andriamanitra tenany. Raha toa Jesosy ka afaka naka olo-kafa ary nandefa azy io faty mba anavotana an'ity olon-lety ity dia izy tsy fahamarinana aminy. Fomba tokana ihany nahafahan'Andriamanitra nanao an'io dia ny nakany tenany an'io toeran'io. Ko dia tonga nofo Andriamanitra mba ahafahany manandrana ny fangirifiry ny fahafatesana mba hanaisotra ny fanondronana sy ny fahafatesana eo amintsika mba hahatonga antsika ho afitra noho izay nataony. Zay ny mahatonga azy ho tompona fatratra. Olona Jesosy teo, zany tokoa izy teo. Olona izy teo, OLONA nateraka ny Maria Virgine. Andriamanitra tsy misy fetra nefa ny fanahy tao aminy. Tao aminy toeran'ny fahafenony maizy an'Andriamanitra rabatana. Izy ilay Jehova Jire, izy ilay Jehova Rafa, izy ilay Jehova Manase, izy ilay Jehova fiadina ho atsika, fiarovatratra ho atsika, mpanasitrana atsika. Izy ilay Alfa sy Omega, fiandohana sy fifarana. Izy no voalohany sy farany, ilay taloha, ilay ankehitriny ary ho avy, ilay silofo sy taranaka David, ilay kitany maraina. Eny, izy ilay rehetra tao amin'ny rehetra. Tao aminy toeran'ny fahafenony maizy an'Andriamanitra rabatana. Ary nanana ny fanondronana izay nanondronany ny olona hatrany ny fahafatesana. Ondevoly, azoko ianao satria miaino aho. Hotsindronika ianao ka lefaka any am-pasana. Tsy afaka nampy anao tsony rano zanak'ondry io fa rano biby ihany zany. Fa Andriamanitra tao amin'ny fahendreny efa nalala izy fa isy zanak'ondro avy voavony talohan'ny fanorenany zao tolo zao. Eny tompoko. Ary izy ireo niandry an'io fotoana io izy dia niaviany fahafenony fotoana. Fa ndray andro rehefa tonga io zanak'ondry io lehilahy io na satana aza afaniny nijery azy nanodidina izy nataony hoe raha zanak'Andriamanitra ianao ataovy zao, raha zanak'Andriamanitra ianao manaova fahagagana ary aoka ho hitako ny anaovanao azy, aoka ho hitako ny anaovanao azy. Ho fatorako volodamba ny tavany, ho velesiko ianao. Raha mpaminany ianao lazao anay izay nikapoka anao. Tsy noko hoe ianao le izy. Raha ianao io lazao anay mazava hoe ianao no izy na tsy ianao. Hitanareo sy ny toy zany. Lazao anay hoe izy ianao, tsy nilobavy izy. No ajambainy io anankiray io teo. Dia nitotika tamin'ny mpianana izy ka nanao hoe afaka angataka amin'ny raiko aho dia aniraka anjely tsy omby 2 lezio na ho eto amiko izy. Tsy narian'izany plato fantatrareo tsara. Raha ianao no tsisy ty. Eny jereo fa misy raha mivoaka eo aminy. Makanisany miaramila sasany aminareo ary rorainy tavany. Nororainy izy ka no esony. Nisy tonony tamin'ny tana ny sominy. Izy tsy mba tsisy ty. Hotsindroniko ao aminy fanondronako. Eny ambony eny azahoako azy. Azoko ianao zao. Rehefa teo izy ka nika farany hoe Eli. Andriamanitra olona izy teo. Nahoana ndena foia ianao? Teo amin'ny sahany Getsemane niala tamin'ny ositra fantarareo zany. Fa nilainy no faty ny mpanoto. Maty mpanoto izy fantarareo zany. Tsy hoe niotany fa niasiny ianao. Teo no nidirany fitiavana io. Teo no nitondrany aho. Aleluia. Teo no nitondrany aho. Ary teo izy tsy navita ny lobavy. Dia ho satany jereo any ataoko fa olona tahakandrehetra ihany io. Tsy nateraka ny Virginy zany io. Ko dia atsatoka eo amin'ny fandronako. Dia tonga teo izy natsatony teo amin'ny fandrona nefa tsy naomby zany tamin'io fotoana io. Teo nanesonana ny fandronany taminy. Tsy afaka nanindrona intsony izy nanomboka teo. Tavela teo ny fandronany.
nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo ka nanao hoe zao la efa maty kanefa velona indray ary velona mandrakizay zao no manana fanalediny fahafatesana sy ny elo zany mihitsy tisy tamin'ny fahitana azy izy io teo ary satria velona dia ho velona koa ianareo mbola tsy voaseho zany ndray andro telona efatra andro taoriny zany taoriny niakarany tany am'ray dia niverina izy nefa ony sasany izy dia tsy maintsy matoto io tsy maintsy misy ifandrasany amin'ny matoto zany zala zany raha nahita zany ianareo fahitana no hitanareo tsia lay tena jesosy mihitsy ota masika avela hoa hitany tanany sy ny sisa dia olazaiko anareo raha marina zany hoy izy ity aho hoy izy manana azandrano somofo va ianareo etsy hitondray sandwich ah dia nitondran'izy ireo sandwich izy ary teo izy ka nihinana zany hoy izy fa mihinana toy zao hinanako zao ve ny fanahy manana nofo sy taolana tahaka azy zao ve ny fanahy hitanareo hoy izy zany ho izy zaho ihany ity ary Paoly mbola tsy naseho tsara ny hoe karazana vatana toy inona no ananantsika ratry zay nefa fantatsika fa anambatana toy ny azy sika ahoana efa mba nanana ny vatana teo faniva izy entompoko fony maty izy lazany baiboly hoe izy izay milaza olona trany izy no nakany amin'ny fiainatsita ka nitoroteny tamin'ireo fanahy tao an-trano maizy alleloia ahoana ny nanaovana an'io nanana ny tao ampandrenesana natsapana izy nanana tao ampandrenesana nandre izy nanana tao ampandrenesana nytenenana izy nitoroteny izy tamin'ilay karazana vatana hitako tany amin'ny voninahitra indray alina iny nitoroteny tamin'ireo fanahy tany amin'ny fiainatsita izy dia ireo zay tsy nibebaka fony ny andro ny faripo tamin'ny andro noa saingy rehefa nitsangana izy tamin'ny pasika fa tsy azo navela ho tratry ny loha io vatana io satria efa hitany davida raha teo zany tsy ho foko any amin'ny fiainatsita ny ainy ary tsy amela ny ray masoko ho tratry ny loha ny nofoko ko hitoetra amin'ny fanantenana satria tsy ho fony ho any amin'ny fiainatsita ny aiko ary tsy amela ny ray masoko ho tratry ny loha izy ary 2 ora talohany sy ny fahalovana io teo fanio dia ilay vatana nandesy ny toroteny tamin'ireo fanahy tao an-trano maizina zay tsy nibebaka fony ny andro ny faharipo tamin'ny andro noa no nitsangana indray ka nitafiny tsy fahafatesana ilay mety maty ko dia teo izy sady ninana ary nilaza tamintsika izy fa olona izy teo halleloia toy zay no ahitantsika azy raha laivansy amin'ny fotoana hipetrahany eo amin'ny seza fiandrianan'i davida alleloia eny fotoana hitsakatsakanatsika any andehandeha miaraka aminao eny antendrombohitra mandritry ny ray tapitrisa-taona hitanareo andro vitsy sisy minitra vitsy ny sisa dia ho any amin'ny toerana isika ka hiala sasatrany rehefa tonga ny fotoana isakafanana eny tampotampoka eo irana bavotsy ho iarana bavotsy fa taizainao nandritry zay fotoana rehetra zay tsy nahitanao ohatra amin'ny tahaka ny 5 minitra ny fahitako azy efa 2 arivo taona zay rana da Branham hay manao ahoana ianao mazava ho azy fa tsy misy afa-tsy hoe salama tsara ny any avieto resaka azy misy zavatra sehoko anao ranada malalako indro ny misy loharano eto ny tsara indrindra tamin'izay fa nisotronao fa azo rano madio tsara sika anatsotra tanana ka ioty lafina voaloboka lehibe dia hipetraka eo sika rehetra ka ihinana an'io tsy mahafinaritra ve zany zany tokoa ny amin'io toy zany mihitsy ahoana nazahoantsika an'io ahoana ny ahafantarantsika an'izany Andriamanitra talohan'ny fanorenana zao tolo zao no efa nanendry atsika raha teo iza ireo zay ao amin'ny tany nampanantenainy no tendreny raha teo ho amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay ankasitrahany fony ho fiderana ny voninahiny mba ahafahantsika hidera azy arak'izay voalatrany fa zay no maizy azy Andriamanitra tiatsika ny hidera azy fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany atsika mamiaim-pona ao amin'ny malala ao amin'ny Kristy no nanekena atsika izy no ananatsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny FANOTANA tsy maintsy verina eo amin'ny fananganana ihany nefa tiako nijanona vetivety eo amin'ny hoe fahotana tsikaritra reo ve zany fantarareo fa tsy melohan'Andriamanitra ny mpanota no izy manota amin'ny mampanota azy no any amelohany azy raha mifoka sigara ny mpanota dia tsy zay ny any amelohany azy fa efa mpanota izy na zany na tsy zany hitanareo tsy manana fahotana mihitsy izy tsy manana ny mpanota efa mpanota tsotro zao izy hitanareo tsy manana fahotana mihitsy izy fa ianareo no manana fahotana dia ianareo kristianina maro fa miresaka amin'ny fiangonana izy eto hiazonany azy amin'ny hitsiny hitanareo
ny famelana ny fahotana FAHOTANA isika no manatanteraka fahotana fa ny mpanota de efa mpanota tsotro zao tsy mamindra fo amin'ny Andriamanitra de hoy ianareo indro nivoaka teny izy arantivitr'olona ahoana ny ataonany amin'izany tsy misy idirako mihitsy zany tsy mpanafay ah mpitoro teny ny tenako ny lalàna no isaran'izany izy ireo ny mpanafay izy ireo no fa hoy ianareo nijangajangy izy zany anjara lalàna zany eo aminy sy ny lalàna zany tsy mpanafay ny tenako tsy manafay olona tiako iovafo izy ireny mpitoro teny ny tenako hitanareo nitondra azy eo amin'Andriamanitra ny rarahako raha nanota izy de rarahany zany mpanota izy eo amin'ny sehatra voavy kokoa na any amelohan'Andriamanitra azy efa mpanota hatramin'ny voalohany izy efa voaelika hatramin'ny voalohany tsy tonga eo amin'ny fototra voalohany akory azy izy tsy aiza tsy aiza efa mpanota hatrany am-boalohany tsy manana fahotana mihitsy izy fa efa mpanota tsy afaka hivoaka eny ianareo ka na hoe alina ty ampahanty fa tsy alina ty ampahanty tsia alina ny toerana rehetra alina ny toerana rehetra zay ny voalazan'Andriamanitra marina zany mpanota tsotro zao izy de zay indro nanao zao izy alina ty ampahanty fa alina mazava be ty ampahanty fantatro zany saingy alina tsotro zao ihany ny faritra rehetra de zay hitanareo eny tsy afaka ilaza hoe mazava ty ampahany eto ty tsia mazava tsotro zao ny faritra rehetra hitanareo mazava zany tsy ianareo ambara hoe toinony hitanareo fa raha misy faritra mainty eo am'izany dia misy famaizinany zany ao aminy koa ny fahotana FAHOTANA ananatsika ny famelana ny fahotantsika tamin'ny alalan'inona rany ny rany sarobidy araka ny areniny ahoana ny nazahoantsika anio satria ve mendrika isika sa nanao zavatra mba handray famelana ny fahotantsika tamin'inona fahasoavany la tsy misy zavatra ty atanako tompo tsy misy zavatra azoko natao tsy misy zavatra mety vitako jereo nanendry araha teo izy niantso ah ny fidia tsy za mihitsy no ny fidia azy izy no ny fidia izy no ny fidy anareo izy no ny fidy atsika rehetra tsy isika no ny fidy azy o Jesosy tsy anareo no fidia za no ny fidy anareo o izy tsy misy olona mahay manatona raha tsy tao amin'ny raiko izy aloha ary zay rehetra nomeny ny raiko ah dia anatona ary tsisy overy izy rehetra afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba tanteraka ny soratra masina hitanareo o izy eto zay rehetra nomeny raha ihany o anatona lasa tarabe asa tsy tafavoaka amin'ity mihitsy mbola tsy manomboka eo amin'izy ty akory ny tenako fa avelao andeha aingana misy zavatra tsy maintsy raisiko eto ary iazakazaka aingana tokoa sika eto tsy maintsy iverena keliny amin'ny fananganana io sitrakareo ve ny amindra fo amiko fotoana fomonjy andesika akanty eto avy any Georgie lafitra ny sasany amin'reto olo reto mba amonjy azao fiviriny zao fotsiny ho tahinany eny fony izy ireo eny rirala avy any Georgie sy Texas na toerakafana avinareo eno zao ny andininy fadimy andao sika ivalapatra fotoana fo eo am'izany rehefa notendreny raha teo isika inona ny dikany teny hoe ny teny hoe midiky zany fa misy zavatra tongavatsika eo andeha eo amin'ny loharano ah andeha eo amin'ny seza riums azonao ve zany andeha eo amin'ny brao aho ankehitriny notendreny raha teo sika amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba ho azy arak'izay ankasitrany fony fankasitrana toininy fankasitrana izy zany fahatsarana izy ny azy izay sitrany ka ankasitrahany fony ankehitriny inona ary ny fananganana eny avelao ah eto andray an'izany tsy fantatro raha to tsy manam-potoana hidinana amin'io rehetra io nefa ho singaniko zany koa raha misy fantaniana dia azonareo anontaniana ahy aoriana kely zany amin'ny hafatra fa nanto zany enoy tsy ny fahaterahanareo akory ny fananganana ny fananganana anareo dia ny fametrahana anareo eo amin'ny toeranareo rehefa nateraky indray anareo jaona voalohany 17 inoko fa zay efa zanak'Andriamanitra sika rehefa nateraky ny fanan'Andriamanitra notendrena raha teo anefa sika eny izao no izahako hitondrana anareo dia nareo zanaka amin'ny andro farany azonareo ho an'ny hitanareo notendrena raha teo sika mba ho amin'ny fananganana eny eo sika zao eny izao ny zavatra mandona kely ny pentekotista hoy ireo efa nateraky indray aho dia rena ny tompo ananako ny fany masina tsara zany zanak'Andriamanitra ianareo ekeny zany saingy tsy zay akory ny resako eto na dia zany azy
eny notendrena raha teo amin'ny fananganana ianareo. Ny fananganana dia fametrahana amin'ny toerany. Ny zanaka akaiky loatra nisy tia satria nolazainy bekia fa lasa manakaiky loatra ny tia ka lasa tsy mandreny ianarina mialatsiny azonareo. Ny ankizy ray firy malalany amin'ny refitsipika mikasika ny fananganana atao amin'ny testamenta taloha mazava ho azy fa ianareo efa jereo. Nisy zanaka iray teraka ataoko fa efa nisy toroteny lazako zany. Inona izy iny ry Jen atsaroanao ve amindorona-peo zany? Oh, inona izy iny ny resaka anio oh ie tsaroko eno izy lay fananganananaka fa tao amin'ny testamenta taloha rehefa nisy zanaka nateraka tao amin'ny fianakaviana anankiray dia efa zanaka izy rehefa nateraka satria nateraka reo ray aman-dreniny fa zanaka ilay fianakaviana izy no sady mpandova ny zavatra rehetra. Ankehitriny nisy mpitondra nefa izay nitaizan'io zazy io Galatianina toko 5 andiny 7 hatramin'ny 5 eo ary. Nisy mpitondra izay nitaiza azy io mpampianatra. Eny ohatra hoe nananjanaka naterako aho ka atao hoe ray ny tena ary zay ny mahatonga ny ao amin'ny King James safiry nefa nahita fa afahafa tokoa ny eo amin'ny fandikana King James ny hoe ao an-trano raiko misy fitoerana maro, trano anankiray fitoerana maro. Hitanareo rano marina tamin'ny vanim-potoana nandikana ny baiboly nandikana ny King James ny trano dia toerana fanapaha. Ao amin'ny toerana fanapahany raiko misy fitoerana maro, tsy hoe ao amin'ny trano izay misy fitoerana maro fa nantsoina ho rain'io toerana fanapahan'io izy. Nalamino araka ny baiboly mihitsy zany satria toy zany ny ao amin'ny baiboly. Raha nisy ray nanana toeram-piompiana lehibe amanarivo ny aka raha natoy zany dia manana ny dian'olona mipetraka eo amin'izany faritra zany izy. Nanana mpiasa amin'ny velona eo izy mba isana ny ondry. Nanana vitsivitsy indray izy tetsy mba isana ny omby. Nanana vitsivitsy izy teroa mba akeny amin'ny maitso izay tany amin'ny anjaton'ny mailina niala teo. Ary nanana vitsivitsy izy teroa mba isana ny osy. Ary nanana vitsivitsy izy mba isana ny ampondra sy ny zavatra maro hafa. Nanana fanjakana lehibe tsotro zao izy dia nitaingina ny biriky keliny izy ka nandehandeha teny amin'ny tsiraray mba ahitan'ny fandihan-javatra ny fanetezana ny volon'ondry sy tsy toy zany. Tsy nanana mpotona izy ny tsy renareo raha miala lavitra eto fa hiezaka ny janony eto. Mandriha tsara venareo zao eto jereo. Nitaingina ny zany izy ka nandehandeha teo niezaka ny isana ny fanjakany ko dia tiany eto ny io zanaka io no andova ny zavatra rehetra nanany. Mpandova izy. Ary rehefa nateraka tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sika dia mpandova ny lanitra, mpiray lova amin'ny Jesosy satria naka ny toerantsika izy tonga ho sika oty izy mba ahafahantsika ho tonga ho izy fahamarinana. Hitanareo tonga ho za izy mba ahafahako tonga ho izy. Hitanareo mpiray lova aminy. Eny ary ankehitriny tsaro fa ho an'ny tsiraray aminareo zany. Ankehitriny tsaro fa nanendry anareo raha teo tamin'ny fahalalany mialoha Andriamanitra ny hoe ho tonga amin'izao ianareo. Azondrehetra ve zany? Atsangano ary ny tanana. Andriamanitra tamin'ny fahalalany mialoha dia efa nanendry anareo raha teo mba ho tonga eo amin'ny tany nampanantenana. Inona ankehitriny ny tany nampanantenana ho an'ny kristianina? Atsangano fotsiny ny tananareo raha ianareo. Ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra. Fa amin'ny andro farany ho Andriamanitra no andatsahako ny fanahiky amin'ny nofo rehetra eo amin'ny zanaka lanareo sy ny zanaka vavinareo. Ary ao amin'ny Isaia 8:20 tsy maintsy didy anapy-didy fitsipika anapy fitsipika kely ety kely ery azony mafy zay tsara fa molotra miambakambaka sy amin'ny fiteny baiko no itenenako amin'ity vahoaka ity. Ary indro ny fitsaharany ity ny fitsaharany lay tanin'ny sabata zay nolazaiko fa tokony hidiran'izy ireo. Nefa na dia zany rehetra zany azy tsy nety ny aino reo fa nifikifin-doha izy ka nanalavitra sady tsy te hiano zany. Hitanareo zany tokoa. Inona nisy teo? Tahaka ny reto olona mihitsy zay namakivaky lalana avy tany Kanana na avy tany Egypta. Namakivaky teo amin'ny tany ay izy reo ka tonga akaiky tokoa, nanakaiky tokoa ka afaka nanandrana ny voaloboka avy amin'ilay tany. Ry lalahy teo ny amreto lehilahy zay mitady ny anesorako an'ilay mikasika ny Ireo enina. Ahoana no ahafahako manao zany? Pino atreo amin'ny sisy tany izy ireo, tsy ampito eo mihitsy izy.
tsy vita ny ampita o jesosy oreo ny razanay nihinana ny mana tany anefitra o jesosy maty avokoa izy rehetra zany hoe tafasaraka tsotro zao maty avokoa izy rehetra marina zany hoy izy fa izany no mofinainy zay nidina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra zay olona mihinana an'ity mofo ty dia tsy ho faty marak'izay marina zany zany mihitsy manana fiainana marak'izay izy raha mihinana an'ity za io azonay natao amin'ny saedeny io ankehitriny hitanareo fa tonga eo akaiky tokoa reo olo reo eny raha matsikaritra ianareo ny hebreo enina tsy hoe iverina amin'izany kanefa hoy ny hebreo enina efa nandray anjara indray mandeha tamin'izany reo olo reo tonga akaiky tokoa sady nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra nipetraka teto izy reo nahita an'ireo fanasitranana nisy nahita ny olona zay tao amin'ny herin'Andriamanitra nahita an'ireo fiainana ny ova saingy tsy tiany niditra amin'izany tsy tiany ary nanandrana ny herin'ny fiainana ho avy ka raha tokony hiezaka ny anavao ny tena ny amin'ny fibebana indray izy reo fa noho izy nanombo ny Zanak'Andriamanitra indray ka nanao ny ranony fanekena zay nanamasina anazy ho mpikambana amin'ny fiangonana zay mino ny fanamasinana ny tenao tsara zany hatreo kanefa tsy mandroso lavidavitra anareo hitanareo zany indrindra nanamasina azy ireo ny tany ay eny zany tokoa teo aminy menarana varahana sy ny altara varahana ary zavatra hafa nisy teo fanamasinana nefa niditra tao Palestina izy ireo mba hitsahatra motsy jereo ny ao amin'ny hebreo efatra motsy nilaza fitsarana hafa va izy nanao ny andro fafito Andriamanitra ary nanome fitsarana ho azy ireo tamin'ny andro fafito miteniny amin'ny andro fitsarana koa izy any amin'ny toerakafa amin'ny Davida hoe anio dia nome ny fitsarana hafa izy ireo avy eo makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho anome anareo fitsarana midina ao amin'ny fitsarana io satria isika zay tafiditra ao amin'ny fitsarana io no efa nitsaratra tamin'ny asantsika tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azo tamin'ny sabata zany tokoa zay ny sabata fitsarana ho anareo zany no tena fitsarana ho anareo ao amin'ny tany nampanantenana io teny fikasana nomena ny olona ny fany masina fa nahoana ary izy ireo no hitady mpitoro-teny be fahalalana sy manam-pahaizana zay hitarika azy anao sorta sy anapabolo ary anisy lokomena ny lehilahy loka sy sotro labiera ary anao resa betavetaka irona amin'izany sady manaonao foana toy izany nefa milaza tena ao mpikambana amin'ny fiangonana eny volon'izy ireo ny anaiky zavatra toy izany ary lavy ny fitarian'ny fanyamasina nefa milaza ny baiboly fa maranitra no sabatra roa lela ny tena Andriamanitra ka manidro hatrany amin'ny taolana ka mahay mamantatra na dia nieritreritry ny fo azy eny na dia nieritreritry ny fisainana azy ary raha tia an'izao tontolo izao isika na zay zavatra amin'izao tontolo izao dia tsy ao amintsika koa no fitiavan'Andriamanitra maro na tsona vitsy ny fidina satria eti ny vavandy ary terina lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy no ahita azy maro no eo amiko amin'izany andro zany ka hipetraka ao amin'ny fanjakana o Jesosy miaraka amin'ny Abrahama Isaka sy Jakoba fa ny zanako reo fanjakana dia voaroaka ny velana ka na hoe tompoko tsy nanao an'izao tany anaranao va izahay tsy efa nitoro-teny va izahay tsy efa ilay mpampianatra ranona sy ilay mpitandrina ranona tsy fantatra anareo adraidray mialamika anareo mpanameloka tsy mahafantatra anareo ah tsy zay rehetra manao amiko hoe tompoko no hititra fa izay manao sitrapony raiko zay ny an-danitra izy no hititra eo ary anareo miditra ao amin'ny tany nampanantenana io ahoana ny fidirantsika ao efa voatendry raha teo amin'izany sika ny fiangonana tamin'ny fahalalàn'Andriamanitra mialoha efa voatendry raha teo amin'inona ho voninahiny tamin'ny fahasoavany ho voninahitra sy ho fiderana ary ho voninahitra Andriamanitra lay dady izay nisy samirery tany ampiandohana tany tsy nisy na inaninona nanodidina azy nila zavatra izy mahidera azy koa nandahatra mialoha sy nanendry raha teo talohan'ny fandrena zao tontolo izao fiangonana anankiray izy ary nametraka ny anaran'izy ireo tamin'ny bokin'ny fiainana zanak'ondry fony izy ireo voavony talohan'ny fandrena zao tontolo izao mba ahafahany izy ireo voaseho voninany sy fiderana azy amin'ny andro farany rehefa hiangona ao amin'io lehilahy anankiray io zavatra rehetra dia Kristy Jesosy voninahitra zay no izy zany de zany tokoa la izy riralahako rianabavy azy amialy eo amin'izany mihitsy niantso anareo tamin'ny alalan'ny fahasoavany zay ny fidy Andriamanitra nanamasina anareo tamin'ny alalan'ny fahasoavany zay ny fidy Andriamanitra nanao batisa sy napiditra anareo tao amin'io tany fitsarany io tamin'ny alalan'ny fahasoavany zay ny fidy sy tamin'ny herin'ny Andriamanitra reo zay niditra tao amin'io fitsarany io dia nitsahatra tsy manintsony
nitsahatra tamin'ny asa ny toy izay nataon'Andriamanitra tamin'ny azy. Manana hafaliana tsy ambara sy be voninahitra izy ireo. Mamelana ao anatiny ao ny azonaina, anana ny faharipo, ny fahalemem-panahy, ny famindrapo, ny fahareta, ny finoana, ny famorapanahy, ny fandeferana, ny sinsisy. Mamelana ao anatiny ao ny azonaina satria ny fanantenany dia miorina ao amin'ny Kristy Jesosy. Miaraka amin'ny fanambarana ny fanahy masina izay maneho vavolombelona amin'ny alalan'ny famantarana sy fahagagana izay manaraka ny mino, izay famantarana zao ny anaraka izay mino. Eny am-pandehanana eny izy ireo, sitrano ny marary, roany dia miteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy izy, mahita fahitana. Izy ireo miara-mandeha amin'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra. Tsy misy dia afaka hampiotsina azy, mibantsina ny fiainana marak'izay ka tsy voazongozina izy. Manadino ny zavatra efa lasa, miezaka manatratra ny loka ny fiantsona any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Eo izy ireo, eo ianareo. Zany io fiangonana io. Ahoana natongavany teo, tsy afaka ilaza ianareo hoe eny tompo fantatrao fa nanomboka ny fokasikara andray andro dia lavika no everiko fa tsy zay. Tamin'ny fanendrena raha teo no niantsony atsika sady nanaraka asika tamin'ny fotoana nanaovantsika hoe Andriamanitra very zay sady vitany aminay. Tsy tato an-tsaina ankorona dia ny hoe hamonjy ny tenanay azy fa tahaka ny kisoa ny toetray, kisoa zay hatrany am-boalohany. Makanesany amin'ny trano kisoa ary jereo ny reny kisoa dia ataovy hoe eny mijery aty ry vavy antitra te laza zavatra aminao. Tsy mety aminao ny sotro ranom-potaka. Ilaza izy hoe oinko hitanareo. Eny atreo amin'ny toy izany ihany no ahaizanareo mamonjy teny. Zany tokoa. Hoy ianareo, ramatoa, tsy tokony hanao akanjo toy zao ianao, tokony akanjo medrika, tokony hanao zao, tsy tokony handeha, tsy tokony lalao andreny karatra reny, tsy tokony fokasikara, tsy tokony hanao zao, ramose, tsy tokony tafy anio ianao. Hoy izy, oinko, pikambana amin'ny oinko ah. Oinko, atreo fotsiny ihany ny zavatra fatana. Eny, ampafantariko anao fa mendrika tahaka anao ihany oinko. Hitanareo, lavin'izy ireo ny fitarian'ny fanahy masina satria milaza ny baiboly fa raha tian'izao tontolo zao na izay zavatra zao tontolo zao ianareo dia tsy ao anatinareo akory ny fitiavana an'Andriamanitra. Inona ny mampiavaka azy ireo? Firenena masina ianareo. Inona ny nataonareo? Nivoaka tamin'io tany io. Ao amin'ny tany hafa no misy ianareo. Ahoana ny fomba nahatonga anareo teo? Izay ilay tany nampanantenana, fampanantenana ao zany. Amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Fanahy iray ihany no nanaova-batisa antsika rehetra ho ao amin'io tany nampanantenana anankiray io. Amen. Ry lahy sy anabavy, aleloia. Manana fo madio, tsy misy fialonana, tsy misy fankalana sy ny toy zany. Na manito inona aza ny rahalahy, na inona mety vitany, andesy hitady azy ianareo. Voaseho no nitady an'ity rahalahy anankiray izay nani. Nisy tovolahy nanao tamiko hoe avela ho any ny fakin'olona iny. Avela ho any izy. Oya, raha sanatria aho ka tonga eo amin'ny toerana izay nanako fotsy mirarany rahalahiko dia fotoana zany ho azy izay tokony hakanesaka eo amin'ny alitara satria lavo ny ala tamin'ny fahasoavana terako. Oya, ho any aminy aho raha mbola misy fofonana ihany ao aminy fa isy fomba azahoako azy eny amin'ny lalana eny. Zany mihitsy ary azoko izy. Aleloia. Ka tafaverina indray. Zany mihitsy tafaverina hafatra ao ambali izy zao. Zany tokoa fa raha tsy zay dia ho nani tokoa izy. Voatsely zay rehefa nahita an'ity vehivavy kely mampalahelo mipetraka teo ty aka ny antso ny sherifa zay nanao hoe fa asa terivozana mety aminy. Hoy izy mikorota-tsaina izy io efa verisainy izy. Nataon'izy ireo tao amin'ny hôtely izy mandra-patokaka. Hoy tsy misy olana. Hoy izy olana sherifa endry bile fantatro tsara izy io hatramin'ny fahazazany nafantarako azy. Hoy izy raha misy azoko atao anampinanao. Hoy tsy misy olana. Hoy izy vitanao ve ny anampy azy io? Hoy tsy fa izy mavita. Hoy eto aty amiko izy ko dia netiny teo izy dia nilamina tsara izy taorina kely zany rehefa niala teo. Inona nisy teo? Nisy vavaka nalefanay hamonjy azy. Amen. Fa teo izy tena hoy ireo tianao antsona ve ny dokotera? Hoy ireo tamin'ny vadiny tianao antsona ve ny dokotera? Hoy izy tsy misy azony dokotera atao aminy. Ary marina zany efa lasadala izy. Tsy misy azony dokotera atao aminy. Hoy izy ny fanantenana tokana nananay dia noany. Dia hoy izy ribili tsy azoko zany. Hoy tsy magagara tsy azonao. Hitanareo, tsy magagara tsy azonao. Fa tena na dia ny tenako aza tsy mahazo an'io. Tsia, nefa rahalahy tsaroko ny fotoana na diso lalana ny zavatra nitady ahy. Amen. Tsy hoe satria teo tonga fa satria nisy zavatra tonga nitady ahy. Satria talohan'ny fanorena zao tontolo zao no efa nitendren'Andriamanitra raha teo sika. Aleloia. Mba ho azy, mba ho federana azy sy ho voninahiny. Enoy, reo zay fatany raha teo no nanino nantsony. Zany ve niatsanareo ve izy? Eny, nahoana ianareo no nantsony? Efa fatany raha teo ianareo. Ireo zay fatany raha teo no nantsony. Reo zay nantsony no noamarininy. Marina ve zany? Ary reo zay noamarininy no
justified. nomeny voninahitra. Amen. That's what the Bible says. Izay ny voalazan'ny Baiboly. Those who he Ireo izay foreknew, fantany raha teo no nantsony every generation. ny taranaka tsiraray. Those who he called, Ireo izay nantsony no efa nomeny voninahitra. Ahoana? Avela ho maki soratra masina eto. Eny ary. having predestinated Rehefa nitendreny raha teo sika ho amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba ho azy arak'izay akasitrahany fony ho fiderana ny voninahiny. Azonareo ve zany? to the praises Ho fiderana ny voninahiny that he could set mba ahafahany ho eo in the eternal mandritra ireo taona manak'izay ho avy. and his children would Ary niantso mafy ireo zanany hoe abarayo, abarayo. Dia hoy ireo anjely, inona zany resahana izy ireo? Inona zany resahana izy ireo? Endrika tsara tokoa no ananantsika ny amin'ilay zanak'adala. Efa very aho, ity ilay zanako. Efa very izy, fa hita indray ankehitriny. Efa maty izy, fa velona indray. Itondray zanak'omby matavy, izay fitafiana tsara indrindra sy peratra nataovy eo amin'ny ratsan-tanana zany arako isika. Tsy magaga raha niaranira ireo kitany maraina, ary nioby hafaliana ireo zanak'Andriamanitra. Raha nahita ny planiny famonjena izy ireo, teo ampametrahana ny anaranareo tao amin'ny boky talohan'ny fandrena izao tontolo izao Andriamanitra. I used to say Calvin. Fa hoy ianareo, nino zavatra toy izany Calvin? Za tsy mba nino any Calvin. Namono olona Calvin. Calvin put a man Nisy to olona death nivonoany because he Calvin baptized noho izy nanao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy. He was a rascal. Fakin'olona To izy be converted ka himself. na dia ny tenany azy anila fanovana. Zany mihitsy. Kanefa nisy famarinana zavatra sasany lazainy. But what Aza his farany action fietsiny of ny man hoe killed him. olona mon'olona no niantony toy izany. Mahatsiravana zany, fahotana zany. Eny ary. Izay nataony betsaka ho antsika. Andraso kely, tsy mbola niditra tamin'ny fananganana. Sa hoana? Am I too late? Tara loatra ve ah? See what this prophet- Andeha hoe jerena ny voalazan'ny famataranandro eto amin'ny firy zao. Eny ary. Eny, andesika ka 10 minitra fotsiny noho ny amin'reto olona avy any lavitra reto. Jereo. Look, Jereo, adoption. fananganana. Avela ho any eo aminareo hoe ny fitrangany. Nisy ray nanana fanjakana lehibe. Nandeha teo izy koa nananjanaka izy izay naterany. Afaliana ny azy. Eny, Andriamanitra zany. So you know what that Koa father does? fantatrareo ve ny ataony ray io? Alainy izay mpanabe maindrindra na mpife. Fantatrareo ny mpife sa tsy zany? Mpampianatra any an-tsekoly. Alainy izay mpampianatra any an-tsekoly maindrindra amin'izay mety ho hitany manerana ny firenena. Hiditra amin'io ary sika eto enoy. And he finds the Izay best mpampianatra any teacher an-tsekoly he can maindrindra mety ho hitany no alainy. Tsy fidololom-pona fotsiny izy. find. He wants his boy Tia ny to anana be ny a maizy real azy tokoa ny son. zanany. Tsy tianareo toy izany koa ve ny zanakareo? Eny, ny tsara indrindra azonareo mena azy. Zany mihitsy. So if a Koa natural raha man toy thought izany that, no what do you an-tsain'ny think olona God tsotra, thinks ahoana about hoinareo ny it? fieritreretan'Andriamanitra ny amin'ireo zanany. The best he can Izay get. tsara indrindra azo nomena. So he wants a man Koa to zay be olona ho honest. tsopony tadiavina. Eny, tsy zay olona anao hoe eny jereo za ry junior atao fotsiny zay tianao atao ry malala. Eny ny rainy. Tena mahay tsara izy io. Tovolahy tena mahafinaritra ka mahazo dokadoka amin'ny lamosiny sy maro-boninahitra eo amin'ny satrony. Tsy. Ho voaroaka avy hatrany izy alahy eo. Sure. Azo antoka. Mila olona zay ilazany marina izy. That boy's coming Raha manao ny tsara io zazalahy dia lazao aminy. Raha tsy zay dia lazao aminy izay tsy mety. Ary raha ny ray eto an-tany aza mieritreritra fa Wouldn't you want a man to tsy be ho honest? tianareo va raha tsopo aminareo raha lehilahy ka ho tsopo mikasika ny zanakareo ilay mpampianatra any an-tsekoly. Zany tokoa. What do you think God Fa thinks? ahoana ary moa ianareo ny eritreritra Andriamanitra fa malala izy. Isika tsy. Izy mahafantatra. Voafetritra isika tsy hatsika hafantarana zany fa izy kosa tsy voafetraka malala. Fantatrareo ary ve ny nataony ray? Tsy nilaza mihitsy izy hoe ny papa no alaiko mba hitandrina andreo zanako. You didn't say Sa tsy nilaza ihany koa izy hoe ny eveka no alaiko. No, Tsia. no. Tsia. He didn't do that 'cause Tsy he zay ny knows nataony God satria to be fantany fa hanao fahadisoana ny papa toy izany koa ny eveka. He never said I'm going to get Hitanareo, tsy nilaza mihitsy izy hoe akam-panara-maso ambony aho mba hitandrina andreo fiangonako. Tsia. Ny fanay masina ny nalainy. That was his Zany ny mpiana lainy. to raise his children. Mba hitaiza andreo zanany. Right? Eny ary. Then how would you Ahoana ary no alalanareo fa ny fanay masina tsy miteny amin'ny alalan'olotrolombelona izy? Ahoana ary no alalanareo fa marina ny lazainy? Rehefa hitanareo ny fanay masina fa miteny amin'ny alalan'ireo molotra ka milaza hatrany hatrany ny marina ary milaza zavatra raha teo sady tena tanteraka zany toy izay nolazainy Samuel dia izay no ahafantaranareo fa marina zany. coming right? Tanteraka tokoa araka zany satria hoy Andriamanitra raha miteny izy ka tsy tanteraka zavatra lazainy dia aza mihaino azy satria tsy momba azy aho fa raha tanteraka zany eny dia mihaino azy satria momba azy aho. Hitanareo, zay ary le izy zay ny fomba ataony. Ankehitriny mandeha manao fitsidiana ary izy fa ahoana hoe nareo ny olazainy io pia io raha ilainy miakatra ao amin'ny ray ka anao hoe ratsy fitondran-tena ry zanakao. I tell you that. Ambarako anao fa io zanakao lahy io tena maditra izy. Fetsy ratsy mbola tsy nahita olona toy izany aho. Tena fantatrao ve ny nataony? Ilay zanakao vavy koa. I don't know what you go do. Izy indray tsy haiko ny anaovana azy. Well, you know what? Fa mba fantatrao mo ny endriny dia toy reny hitanao fa feno loko toy reny tovovavy ny velany reny ny tareny ny Filistina. Zany mihitsy Just like izay tiany ataonao ataony. my daughter. Ny zanako vavy e? Eny. Your daughter.
ny zanako vavy eny zay ny olona zay ny fanay masina raha ny amin'ny fiangonana ankehitriny tsy magaky sika raha tsy afaka ny anana fifoazam-panahy tanareo eny marina zany ahoana ny amin'ny zanako lahy toy zany ihany ahoana eny fantatrao fa nolazainao atrano hoe tokony iangona eo amin'ny amaitso reo ondry reo de eo am'izay misy sakafo an'ny ondry fa mba fantatrao mony ny ataony no tariany nidina nakeny amin'io aidratsy misavovon'io ry zareo netiny teo izy reo ary nilozany fotsiny teo amin'io elidrano io izy rehetra de navelany teo amin'ny aidratsy misavovon'io mihinana an'ireny bozaka ratsy reny ka lasa mahity koa izy reo ka sarotra aminy na de nivoaka avy ao asa reo eveky zany reo pastora zay mandany heriny fa izy reo lazaiko anao amin'ny tena marina mbola tsy nahita andian'ondry tsy mahazo aina toy zany ateo amin'ny fiainako tsy tian'izany izy tsia ary fantatrao moa la iandianombo etsy eny efa nolazainao fa tokony hovokisana amin'ny karazam-bilona tsara ery izy reny eny mba hampatavy azy fantatrao ve ny nomeny azy reo tsy aidratsy fenitsilo eny ampidiriny ao am'ireo fikambanana sy ny toy zany izy reo mbola tsy nahitan'izany ianao teo amin'ny fiainanao mbola tsy hitanao ny karazan-zavatra toy zany teo amin'ny fiainanao rehetra fantatrao ve nataony mandehandeha eny fokasigara be mianjona tsara miaraka amin'ny vadiny manao sorta taka ny ataon'ireny filistina ny velany reny zay ny karazana hafatra tsy maintsy ampitain'ny fanay masina ny amin'ny fiangonana ankehitriny koa ahoana aroinareo ny am'izany fananganana ny eto inona ny nataony nanendry atsika raha teo amin'ny fananganana izy nomeny atsika ny fanay masina kanefa andraso kely fananganana zay ny resantsika eto fananganana fantatra moa ny ataony tonga teo ny eveka indray mandeha nisy virina kely oety manasitrana rehefa nataony tonga teo ny eveka nisy an'ity lehilahy nisy rahalahy tonga teo sady nivavaka ho any marary de hoy izy ajano zany eny re eveka ajanoko io aza miara-miasa amin'io tsy reveka azo antoka fa tsy de indry fa tonga aho ka nanambara tamin'ny fahamarinany avy amin'ny teninao mihitsy eny eto zany nampamakiko azy ny lalanao ny am'izay tena tokony atao nefa tsy nety ny aino ahy izy hoy izy ho antaona hafa zany ho an'ny zanaka hafa tamin'ny fotoana hafa tsy natao ahy zay ary le izy fa eny mariny zany resaka izy eny tsy hitanareo ve hoe taizany navery toerana fiangonana nahoana tsy misy fifaozam-panahy eo amintsika nahoana tsy eo amintsika ireo zava-dehibe mitranga eo ny misy ny olana o josoa ry gad tiako ianao raha eto mihitsy ny toeranao raha araka ny planiny eto ny toeranao eto mihitsy avy mitoetra eto ry gad ary mijanona eto ry benjamin mandehany etsy ianao ary ankehitriny aoka anareo rehetra mba samy analavitra ny sisy tanin'ny filistina niveriny jesoa de indry fa teny filistina izy rehetra nanao fety be manetriketrika nandidy toy izany ary nadokotareny vehivavy rehetra sady nandidy tetsitero nanao lanona be de niotriotra aloha jesoa ka nanao hoe fa ahoana eny zany tokoa no nitranga tsy izy rehetra isaoran'andriamanitra tsy izy rehetra kanefa maro tokoa eny ary ankehitriny inona ary no mitranga eo zay ny zava-nisy tsy everinareo ve efa mivoaramena io lehilahy io ny fanay masina eo anatrian'ny ray rehefa voatery izy nilazan'izany la niteny azy aho nefa tsy nety ny aino izy nambarako azy zany sady navelako nyvakiny tato amin'ny boky mihitsy nandefa mpitoro teny tsotra teo aminy aho zay naneo taminy fa jesosy kristy tsy mio voamasany eo ary marak'izay ary fantatrao ve navelany anankiray tam'ireny navelany anankiray tam'ireny mpiandrosy ratsy reny ho tonga teo sy nanao taminy hoe ho an'ny taona hafa zany tanao tena mahay mifofona nefa izy io raha tonga teo nisy fofona osy fantatrareo nisy gara fantatrareo sy ny toy zany mahay mifofona tokoa izy io raha tonga teo nefa ambarako anao fa feny medaly nipetaka teo amin'io mpiandrosy io eny tena ambarako anao fa raha hoe osoratanao amin'ny gazety reo anarana fiantsoana azy de mila ny mari-pahaizany mila atsasaka pejy ny tanosanandreo anarim-boninany zany mihitsy tena ty azy ny olona amin'io faritra io saingy ambarako anao fa tsy hainy mihitsy raha ny amin'ny fahamahanana ny ondry zay ny zavatra tsy mety mandany aino atsotro zao izy ho ny fanay masina niezaka nyteny taminy aho hoe ianao tsy miovo masy ireo marak'izay saingy nilaviny fotsiny anaiky zany isan'ny sarota ohatra indrindra tam'izay hitako tamin'ny fiainako nefa nataon'ny fiangonana ho tompona andraikitry ny eveka sy ny toy zany izy ka miaino azy ny olona rehetra ary ko fantatra moa alainy izy ireo reny manana nireny karazan-javatra kely ratsy antsoina hoe televizion reny izy ireo de velominy io karazan-javatra ratsy io ary mivoaka eo reny vehivavy midoladolo reny miaraka am'ireo karazana akanjo foy zay ary fantatra moa fa maro am'ireo zanako vavy no tsy azo eritreretina hitanareo hoy izy eny zany tokoa zany nataon'izy ireo
mitarainany sy ny fifazapana ny sasany amin'izy ireo ray mitady an'izany tokoa ny sasany amin'izy ireo mandeha ampahitsiana tokoa ny sasany amin'izy ireo mijanona matoky amin'ny ten'Andriamanitra arak'izay azony ataony sasany fa ny sasany tsy haiko ny atao aminy tena mivoaka ny faritra fantatrao va ny ataon'ireo sasany ireo manimbaziba azy reto hoe andehan'olona verisaina fotsiny ihany koa izay ny tena manahirana mafy ankehitriny anefa andesika anovany indry zavatra misy ankehitriny ilay ray zazalahy tsara ny zanany ny rainy tsy mitsahatra misy an'ilay mpiady ny fanay masina zay tarihan'ny fanay masina azy hoy izy andeha olay mpia za olay zaza hiara-mindra aminao ah hiara-andeha aminao ah oh tena avy tokoa ny avoana ry anaka hiara-andeha aminao ah matoky anao ah raha manomboka reraka dia aorasinao ny tanako ka hiazonay ianao misy liona ne any amin'ny avoany io any tsy mampaninina azy any raha mbola enilako ianao tsy manova zavatra mihitsy zany andeha tokoa misy olana etsy ambony etsy vatolampy malama tsy maninona raha mbola mitazona ny tanako ihany ianao dia hiara-mindra aminao ah hiara-mindra aminao eny ah oh fantatra moa toy zao mihitsy nataony dadanao hitanao tsara zany mihitsy miakatra atreo antapaka voany izy oh hoy izy fantatrao very ray ny zanakao dia tena rainy napetraka tena mitovy aminao mihitsy izy zay teny rehetra lazainao ataony amin zany nasaiko namatika atao amin'ny baiboly izy ndray andro ilay lazainy zany hoe jesosy kristy tsy mivo masy ireo malaka zay fantatrao ve lazainy nika mafy izy sady nananatra avy ny tanany ary izy alleloia oh ary fantatrao fa voalaza eto zany atao amin'ny teninao fantatrao tsara fa nilaza ianao eto hoe ny asa zay mino any asa ataoko nataony koa tsaroko nanoratako anyzano anyzanako tsaroko nanoratako an'io oh rehefa nahitan'io izy de nika sy nitsambikibikiny nika hoe alleloia tompo esony amiko ny am'izao tontolo zao rehetra atao vitovy am'izany ah zany mihitsy ary tamin'ireo zavatra rehetra nataony oh ole ray tonga ny fotoana fa faly aho ny amin'ny zanak'io zanaka endry izy io eny ary areo maso mandritra ny taona vitsivitsy any izy ahitanany am'izay ahitana ny fandrosony ny am'izay fivoarany taona maro tatioarina manahoana izy ao oh la mitombo hatrany amin'ny fahasoavana izy oh la izy io de mirehetraretareta lazaiko anao marina fa tena eny alainy reo ondry reo ary vitany mikarakara azy takany ataonao ihany tsy omeny lomotra mihitsy zany tsy omeny tsilo mihitsy rehefa tonga teo izy ireo ka nanao hoe tekambanao amin'ny fiangonana zay hoy izy manginy anareo tsy zay no ilainareo tsy tompoko zao no ilainareo mibebary ao ka samy atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy famelana ny elokareo ianareo andray ny fanomezana de ny fanay masy eny tompoko zay no lazainy oh zany tokoa va ny lazainy eny tompoko zany tokoa fa zay mihitsy tokoa ny fomba nanoratako azy zay mihitsy ny fomba ilazany azy zany mihitsy misy milaza hoe mitoera ao jerosalema mara-panafina anareo amin'ny era avy any amin'ny avy faovavolombelika anareo amin'ny ilatsany fanay masina aminareo any jerosalema jody samaria ary hatramin'ny farantany rehefa namaky an'izany izy de nika hoe halleloia zay ny zavatra ilainareo fantatra moa nataony tazominy tsy miala eo aminy izy ireo mandra-pazahony an'izany zay fotsiny tsy miala eo am'ireo izy rehefa manomboka misy ditsadisa anivon'izy ireo de ataony hoe andraso kely andraso aloha fanao niosy zany fa tsy niondry hitanao oh tesitra amin'izy ireo ndraindray saingy somary kapokapoany moramora ny lamosin'izy ireo ary ataony hoe andraso aloha tsy manino zany ainy tsara mifehandreo ondry reo eny tompoko tena ambarako fantatra moa nahita ny arseveka ranona ny teny taminy aho hoe tsy mahazo maketo amin'ity tanàny ity anao fivorina izy iny fa eny somary nitarika azy aho ho ia mandehana ihany hitanareo esorialy reny oronapeo reny arazavela ivoaka zany navoakan'izy ireo ihany io na de zany azy nakeo am'ireny tanàny reny zay misy milaza hoe eny sika tsy anoana ary fantatrao fa nakeo ny devoly ka nanao hoe manao fiakena aminao fa vitako ny azo nazy tsy ho tafiditra amin'ny tanàny hoy aho tsy vitanao zany raha miteny aminy aho hoe mandehana de andesy manao fiakena aminao aho fa andesy tsy iteny aminy aho idineny akanao hoe eny rirako isany miangona avokoa ianareo tsy mila ny fanatisy maratsy ianareo ny am'izany farasitrana avy amin'Andriamanitra rehetra zany sy ny amin'ny hoe fany masina efa lany andry io efa vita tamin'ireo apôstôly tana maro lasy zany ainareo fa tsy misy masoa zany miezaka izy ny anome azy ireo andreny azo tsily ratsy reny sy ny toy zany izy ireo fantatrao moa fa nakeo avy hatrany izy la de zany aza tonga de nakeo izy ary nanomboka nanaparitaka ny ahitra tsara dia niverina izy ary fantatra moa fa nanomboka nina na niondry ka lasa matavy tsy misy toy zany eny tompoko eny vokatry ny fanasitrana sy ny fivorina ananan'izy ireo fantatra moa fa betsaka am'ireo tanora reo manomboka eny hitany fa manana diara vilona maro toy ny ahitra tsara izy ireo ainao veny ataony am'izany tsara loatra zany ka mahatonga azy ireo makeo amin'ireo mpifanila-trano aminy nanao hoe andramity o reo ry zatovy mimany anareo eny tompoko tahaka zany ty mihitsy fa ty mihitsy la izy ity mihitsy la izy hitanao eny samy mibebaka areo ka tapatsy amin'anaran'i jesosy dia andray fanay masina anareo fa ho an'izay rehetra mily zany ka aoka izy ho tonga eto ka hita ny zavatra voalazan'ny baiboly hitanao fotoana mahafinaritra tokoa nanan'izy ireo any oh tena zanako io zanako lahy io koa everinao hoe fifamaritra tsara izy eny zany indrindra ho ny fanay masina nomeko fizaha toetra izy tena nyzako toetra toy zao ary zako toetra toy zato nasiko mafy tamin'ny aretina nataoko zay akivy azy nitsakitsahako navelako nanao zay rehetra azo natao tamin'ny devoly fa tonga de niariny indray izy
Verina tony teo ihany miarina indray nataoko izay namparary azy nataoko zao nalefaka tany amin'ny hôpitaly netiko teto ary nataoko an'izao nataoko an'zato natsangako nanohitra azy ny vadiny natsangako nanohitra azy ireo mpifanila-trano aminy natsangako nanohitra azy ny rehetra nefa tsy nanova zavatra zany na de kely azy ozy na de monay azy izy de mbola anatena azy ihany aho novonoky ny ankonany nalaiko zao nataoko avokoa zany rehetra zany nataoko zao zato ny afako mbola niarina hatrany izy na de monay azy izy anompo azy hatrany izy eny ataoko fa tokony ampiantso azy eny amin'ny toerana kely miavaka sika ka anao fananganana eny rehefa tsapany ray tao amin'ny testamenta taloha fa tonga eo amin'ny taona anankiray ny zanany ka feny fahatsapana ho amin'ny fananganana efa zanaka naterana izy ireo saingy rehefa efa zanaka izy ireo eo fa tsy ho lasa lavitra noho ny hoe zanaka tsotra izy zanaka tahaka ny rehetra ihany mandra-pahatongany ho matotra ka maneho maizy azy eo izy vao ampanatsony eny ankehitriny eo ny misy atsika ny fiangonana vonona ve nareo fa efa somary taro zao aoka ny tsiraray naiky tanana anongo ny fanahany ary ampaherin'ny fony mandritra ny fotoana foy hitanareo andeha metraka ny fiangonana eo amin'ny toerana sika zao eny rehefa tonga eo amin'ny toerana io fiangonana de hoy izy ry manase etsy ny toeranao ry efraim etsy ianao entiny eo amin'ny toerana anankiray izy aveo izay ataon'le rainy ary apetrany eo amin'ny toerana avy toy zao dia misy lanonana ataony sady efa mivory manodidina eo ny rehetra dia hoy izy tiako hafantatra ny rehetra fa zanako izy ty ary atsangako ny zanako ary tiako hofantatra ny tsiraray fa manomboka zao ny anarany ampiakanjoko amin'ny fitafiana miavaka eny aminy izy ary tiako hofantatra reo fa manan-kery tahaka ny anarako eo amin'ny taratasym-bola ny anarany zanako izy atsangako ao amin'ny fianakaviako izy na de efa zanako azy hatramin'ny aterahany hatramin'ny andraisan'ny fanahy masina de efa zanako izy nefa ametraka azy ao ankehitriny eo amin'ny toeran'ny fahefana zay roany de voaroka zay raisiny de tafiditra lazaiko anareo marina de marina tokoa raha milaza amin'io azy io raha milaza amin'io tedribotry ianao hoe miala eto ka tsy mianano amponao fa mino fa ho tanteraka zay lazainao dia ho azonao zay lazainao hitanareo zay ryle izy hitanareo zanako izy ty firy malala fa ny fananganana hoe natsangana izy ireo la zanaka taorinina anamporofony fa ho any rehetra namaky baiboly ny fametrahana zanaka eny toy zany ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny zanany rehefa nakariny teo amin'ny tendrobotry fivatare Jesosy netiny niakatra teo Petera Jakoba sy John zay vavolombelona telo teto tany nisy an Jesosy Mosesy sy Eli ary Andriamanitra teo amin'ny tendrobotry teo amin'ny tendrobotry izy ireo ary tampotampoka teo nijery izy ireo ary indro Jesosy fa nomemboninahitra teo anatrehany tsy zany hoe firy malala fa misoratra masina zany inona ny nataony norakofany tamin'ny fitafiny tsy fahafatesana izy ary voalaza hoe namirapilatra tahaka ny masoandro ny fitafiny tsy zany hoe de nisy rahona nanarona azy ary laviny ankohaka tamin'ny tany Petera sy Jona sisisy de anjery izy ireo ary indro fa niresaka tamin'ny Mosesy sy Eli nefa Mosesy efa maty sy nalevina 800 taona tany aloha tao amin'ny fasana tsy fantatra ary Eli nakarina tany an-danitra tamin'ny kalesy 500 taona tany aloha tena nefa mbola teo ihany izy ireo resaka taminy teo hitanareo nilainy nitondra Jesosy teny ambony teny mba ahitany azy ireo mba ahitany amin'izany rehetra zany ahitany teo ka anehoany aminy andro zavatra eo fa niresaka taminy izy ireo nifanakalo resaka taminy raha vao nitodika nijery ndray Petera aveo ka ny farana ny fanomezam-boninahitra an Jesosy de tsy nahita afa-tsy Jesosy izy ireo ary nisy feo avy tao amin'ny ramanina hoe ity no zanako malalako zay sitrako izy no enoy manan-kery toy ny any anarany ankehitriny mara zany izy no enoy zay le izy natsangana na zanaka napetraka amin'ny toerana eny eo no zan'Andriamanitra hitondranany fiangonan'ny Pentekosta eto amin'ny bokin'ny Efesianina hitanareo move ka azonareo tsy maintsy faranatsika satria efa tara loatra zao hitanareo efa tiatoriny akizy tiako ihany ny ho tonga eto amin'ny tiandininy eto ty saingy tsy vitako zany hatramin'ny andininy 17 hitanareo la iampahany farany nasina tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny tetikasany ho rasitsika zany amin'ny lahady zao hitanareo jereo koa ahoana ina mampiditra atsika ao ary ahoana ny terizana atsika amin'ny lalany fa ankehitriny ny fametrahana amin'ny toerany ahoana ny ametrahana anareo eo teraka ao amin'ilay fanjakana amin'ny alalan'ny fanahy masina aloha ianareo firy malala zany eny ary manaraka voatendry raha teo amin'ny inony anareo fananganana ino zany voatendry raha teo ny aka-toerany anareo
rirana bavscot ataoko fa izy io iry mipetraky ry tsy anao ve lay tao an-trano androany misy fampianarana miely maneran-tany manerana ny firenena maro ary nandrian'izany matetika hoe eto an-tany hono jesosy mandehandeha eny ao anaty vatana ary tonga eo izy ka manao zao laingy zany ny fanahany masina no eto ary miezaka izy ny ametraka ny fiangonany amin'ny toerany mba andamina ny fiangonany ka ametraka azy io ao amin'ilay tany nampanantenaina mba ahafahany izy ireo hiditra mba ahafahany favalo rehetra ho voaroka tsy afaka haka ny tany manase tsy afaka hanao fivoriana hoety manasitrana nefa ny atsasaky ny raha mandeha eny aho ka mitory mibatisa amin'anarana Jesosy Kristy ary dia ondra la trinitaire tena Jésus seul io fa tsy afaka keny aho ka anatanteraka ny farasitrana avy amin'Andriamanitra nefa ny atsasany manao hoe ekena raha farasitrana avy amin'Andriamanitra ary maro amin'izy ireo no mifaly ny amfagagan'ny tompo ka milaza hoe eny inoko fa mpaminany raha Branham nefa velao aho ilaza zavatra aminareo tena mpanompon'ny tompo izy raha mbola eo amin'ny any ny fanahy mamanta-javatra nefa lolo fampianarany tsy mahasoa iza nefa nandre ledreto zany na avy amin'Andriamanitra io na tsy avy amin'Andriamanitra zay no izy na Andriamanitra ny rehetra na tsy Andriamanitra mihitsy zay ny fandehany fomba ahoana re nefa nanaovana an'io tsy tejanona eo amin'ny tany Manase tsy tejanona eo amin'ny tany Efraim tsy tejanona eo amin'ny tany Gad tsy tejanona eo amin'ny tany Benjamin miara-miazakazaka sy miaro tanteraka ny Filistiny eny izy rehetra fomba ahoana ny akatsika toerana efa nateraky ny fanany efisika tsika rehetra tsy zany ve ho amin'inona ary no niterahana atsika voatendry raha teo fahorian'ny fahaterahana voatendry raha teo ho amin'ny fananganany sika mba apetraka ao amin'ny tenany Kristy. Hitanareo ve ny tiako ambara? Inona ny tena Kristy? Ny sasany apôstôly, ny sasany mpaminany, ny sasany mpampianatra, ny sasany evangelista ary ny sasany pastora. Tsy zany ve? Natsona ho amin'izany sika. Ny hafa manana fanomezam-pahasoavana amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra, mandika amin'ny fiteny tsy fantatra, fahendreny, fahalalana, fahagagana, manao fahagagana, rehefa fanomezam-pahasoavana isan-karazany rehetra eo. Nefa inona nataon'izy ireo teo? Napiatra an'izany kely izy ahoana? Navelana izy zany saingy tsy araka ny lamina. Tsangana ny anankiray amin'ny teny fiteny tsy fantatra ary indry fa miteny koa ny anankiray. Mbola mitoro mpitoro teny manao maintsy amin'ny alitara dia indry fa misy mitsangana na amin'ny teny fiteny tsy fantatra manao hoe aleloia voninahitra n'Andriamanitra ary raha indry fa manao mitondra ny hafa ny alay mpitoro teny no miositra eo aminy dia lazain'ny olona hoe lay antitra tsy ara-panahy. Hitanareo satria tsy nandray fampianarana izy ireo. Milaza ny Baiboly fa ny fanahiny mpaminany dia manaiky ho zakainy izy mpaminany. Tsy avy amin'Andriamanitra ny korotana. Rehefa mijoro eto aka mitory ambany niosotr'Andriamanitra na dia teteny amin'ny teny tsy fantatra toy inona azy anareo dia aoka angina mara-pahatonga n'Andriamanitra mavitany eto. Ary raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo avy eo dia tsy ho famerenana ny soratra masina fotsiny zany satria laza Andriamanitra hoe aza manao teny maro foana fa afatra mivatana ho an'ny olona zany. Ambara ho amiko raha nisy fotoana, tondroy raha efa nisy fotoana, ny fanahy masina zay teo ambanin'ny famantarana fanahy raha nilaza zavatra tamin'ny olona ka namerina soratra masina tsy akijanona fa ny zavatra tsy mety teo amin'izy ireo no lazainy zany sy ny zavatra nataon'izy ireo ary ny zavatra tsy maintsy ataon'izy ireo na izay zavatra hitranga na zavatra toy zany tsy zany ve? Toy zany ary ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra sy ny fandikana. Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ao am-piangonana ary misy hafa mandiky zany dia aoka mba ho toy zany ny voalaza. Ohatra hoe mitsangana lalàna vilaka amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra ary ty rahalahy eto ty no manome fandikana hoe lazao amin'ny rahalahy eto sy ry fa nivoaka tany izy ho malika nanao zavatra zay tsy tokony nataony. Eny laza tamin'ny dokotera androany fa misy ho mamiadana ao aminy andeha itsio zany zavatra zany dia miverena eto ary alamino eo amin'Andriamanitra. Ola olona marina famarina zany eo aminareo zany Andriamanitra. Fa fomba ahoana no anaovantsika an'io raha zay fomba zay? Hitanareo tsy misy afa-tsy tabataba bloblobloble alevaleva fotsiny amin'izay tiavana azy, tsy misy maka toerana mihitsy. Fa zany dia hitanareo miezaka ireo fiasian'ireo, hitanareo diso an'izany izy ireo. Hitanareo diso an'izany izy ireo teo fa voatendry raha teo ho zanaka natsangana isika. Eny firy mazo ny tiako ambara atsangana tananareo fananganana nateraky ny fanan'Andriamanitra sika azo antoka fanandray fany masina ary mika hoe aba raha eo aleloia voninahitra n'Andriamanitra isika dia marina zany efa zanaka sika saingy tsy tonga anazy azy akory tsy atsika resena Filistine. Jere Billy Graham fonisy teny raha oty musulman ty hoe profo zany. Jere Jacob zay teo ihany koa nisy an'ilay tsy mino ny fisian'Andriamanitra nefa ny fandray tanana tamin'io tsy mino ny fisian'Andriamanitra io ilay atao hoe fiangonana Kristy fandray tanana taminy. Ireo zay tokony ho kristianina nefa ny fandray tanana tamin'ny demony ataka ny Joe Lewis izay tsy mivaky loha sady nanosona n'Andriamanitra mihitsy azaka nilaza fa tsy misy zany karazana zavatra toy ny hoe Andriamanitra zany raha ny marina hatramin'izay ary zavatra toy zany ny tao amin'ny fiangonana zay milaza tena ho fiangonana Kristy nefa fandray tanana taminy. Ka ny andanina nohitra ny rahalahy Jacob ahoana ny ahavitana zavatra. Ary Pentekotista maro tamin'izy ireo nanohitra azy
nefa tokony nanona azy mafy ny mpitoroteny rehetra eto amin'ny firenena ka nanao hoe Andriamanitra ampidiny ny herinao. Hitanareo, eo ny misy atsika tsy apetraka amin'ny toerana. Tsy tejany hoe Efraim lasa maketsina anankiray hitetsindray Manase sady manao hoe ola manome tany katsaka tsara ny tompo dia iny fa tonga eo ny hoy gady andraso kely aloha hoy tokony ambolo avoanina kanefa andeha koa ambolo katsaka. Aleloia. Hitanareo, tsy misy tokony hidiranareo mikatsaka, avoanina ambolena. Mamboly avoanina no anjaranareo. Tsy tokony iandrondry anareo raha natao iandromby. Tia metraka ny fiangonana eo amin'ny toerany Andriamanitra kanefa tianao zavatra mitovy izy rehetra. Aleloia. Tsy misy zavatra azonareo lazaina amin'ny mihitsy ny amin'izany, tsy mbola eo amin'ny ihany le toetra osy. Hitanareo, tsy misy zavatra azonareo lazaina aminy. Maro zany. Eny tsy marina ve zany? Ary tsy vitanareo ny ametraka ny fiangonana amin'ny toerana. Hitanareo, tokony voatendry raha teo amin'ny fananganana ka ny fiangonana izay mahatonga ny olona izay ahafahan'Andriamanitra maka ny olona anankiray ka manangana azy ao amin'ny fianakaviana sy manome azy zavatra zay. Zao aloha, zao toetra zany dia jereo raha marina. Milaza ny Baiboly hoe zao toetra ny fanahy. Milaza tena ho toy zao ve ty lehilahy ty? Zao toetra zany dia jereo raha marina. Raha toka marina zany dia manosoa miaraka amin'izany. Ary atao ve tompo andefasy zavatra hafa indray zay. Manosoa hatrany. Hitanareo, manosoa fotsiny hatrany ka atao hoe aoka samy ho eo amin'ny toerany tsirairay. Dia ho hitanareo fa hanomboka ka ny toerany fiangonan'Andriamanitra. Ary eo ny Filistina voahemitra. Tsisy tsony ny sorta. Aniry ny volo. Voasasany tarehy. Hiala sigara. Marina zany. Rehefa manomboka hiditra ao amin'ilay heriny lehibe ny fiangonana. Rehefa isy ny any azy safira. Sy ny toy zany. Eny tompo. Hitanareo zany rehefa miara mijoro ao amin'ny heriny io fiangonana masina io ka napetraka araka ny toerany amin'ny mazanak'Andriamanitra azy. Natsangana ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra ka ho fiangonana feno hery sy mijoro ao amin'ny voninahiny. Ho an'izany ny aviny. Hitanareo ve mahalavitra antsika rahalahy? Na ny fanaraka amin'ny soratra masina aza tsy vitanareo. Fa izay olona tsy afaka mahita ny ambatisany rano araka ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia na izy jamba na izy misy fahavoazana ara-tsaina. Ary eo no misy fifandirana goavana. Anambara amin'ny rehetra aho mba hitondra soratra masina eto amiko ka hoe nisy olona efa natao batisa tamin'ny anarana hafa akoatra ny tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tao amin'ilay fiangonana vaovao. Na raha natao batisa tamin'ny fomba hafa azy izy dia nylainy naverina natao batisa indray tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba handraisany fany masina tongava ary aseho ia. Fa tsy misy zavatra toy zany. Tsy nisy fanirahana nomena toy zany. Rehefa nilaza Jesosy teo hoe mandehana mampianarana ny firenena rehetra ka manao batisa azy ao amin'ny anarany. Raha izy zanaka ny fany masina. Raha izy zanaka ana fany masina samy tsy misy anarany zany na dia ray azy. Nitodiko Petera 10 andro taty aoriana monja ka nanao hoe mibebay anareo areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny elokareo. Izay no ao amin'ny Baiboly rehetra. Dia nisy olona sasany natao batisa tamin'ny fomba hafa tamin'ny John ho amin'ny fibebahana fotsiny. O Paul, tsy maintsy averina atao batisa indray nareo. Tsy maintsy manatony indray nareo. Fa lehilahy malaza no sady masina le nanao batisa anay. John, lay nanao batisa an Jesosy. Eny ary, fa zao ny filazantsara. Zao ny fanan'Andriamanitra zay voambara tamiko. Apôstôly ny tompo aho. Ary raha misy anjely avy any an-danitra tonga ka mitory zavatra hafa, avelao vakiko zany. Hoy ny Baiboly raha misy hoy Paul raha misy anjely avy any an-danitra ka milaza zavatra hafa. Eveka ary seveka papa. Mpanara-maso ambony na inona maizy azy raha mitory zavatra hafa akoatra zao efa nitoriko taminareo zao izy dia aoka ho voaozina. Tsy misy tsy manana an'izay fanao zay isika tsy tompoko. Ianareo dia tsy misy tsotro zao toy zany. Fa isika ary koa hitanareo nahoana tsy afaka mahita zany ny olona. Nahoana ny olona tsy te hino an'izany. Hitanareo misy olona navaly azy tsara Jen. Fanendrena raha teo. Zany mihitsy nahoana zay rehetra nomeny raya no ahoana anatona. Teny zany marina. Zay rehetra nomeny raya no anatona. Ina ary Mazava fa mezaka mikaroka eto arsika. Eny ary. Avelao fotsiny amaky an'io andininy io dia olazaiko anareo aveo ny amin'ny Paul ny zavatra zay. Fa zany mihitsy no hafatra ny toriko Andrianariva dia zay nolazain'ny Paul ny amin'ny fanendrina raha teo. Ny amin'ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy, ny batisa amin'ny fany masina, fametrahana ny fiangonana sy ny sisa. Izay ny voalazana. Gagao, reto Galatiana reto ny tenenana. Raha nifindra fangana toy izao ianareo. Hiala amin'izay fa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy. Menatra tokoa ny aminareo aho.
raha fiteny hafa ny namelanareo olona ititra ka mily anareo hiala am'izao ho amin'ny filazantsara hafa zay tsy izy akory fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tia matika ny filazantsarany Kristy, amatika ny tena filazantsarany Kristy. Kanefa jereo eny tsaroa fa Paoly no nanery ny olona rehetra zay tsy vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ho tonga atao batisa indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Firy malala fa marina zany. Firy malala hoe Paoly no nilaza fa nafenina hatramin'ny fandroana zao tontolo zao reto tsabaratelo reto nefa voambara taminy ny hoe efa voatendry raha teo ho zanaky sika ary ho amin'ny fananganana. Paoly nilazany jereo anie zavatra voalaza reto fa na izahay na anjely avy any an-danitra azy no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay fa nitoriana taminareo aoka ho voaozina izy. Tsy nataony fotsiny hoe tsy miombon-kevitra aminao ramse fa aoka ho voaozina izy. Avela ho amaky ny andiny manaraka araka ny voalazanay fahiny no lazaiko indray ankehitriny raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay efa niraisinareo aoka ho voaozina izy. Marina zany ankehitriny raha lahy senabavy raha Andriamanitra ndray andro iny sady antenaiko fa tsy fanibazimana ny hoe nitondra somary nahitan'io izy eny mampietana zany tsy de ataoko hoe mietana fa somary mandray fitahina fotsiny etam-pitoriana. Tsy tompony tenako tsony aka lasa miazona anareo eto nefa fantatro fa tiatory sy reraka anareo kanefa za raha mba fantatrareo fotsiny mantsy hoe to inona nitiavako ahitanareo any hitanareo fa fony averiko lazaina indray zao fony rehefa nilaza izy oya zany de mety hoy izy tianao veny ahitany any aparany de nitotika aho ka nahita ny tenako nisotra teo ampandrina azo antoka fefa ela ny nalalanareo mba ahaizanareo fa famarinana nanambarako aminareo. Misy zavatra tiako antanina aminareo toy zay nylazany Samuel taloha nanosoran'izy ireo any Saoly moa ve ka efa nilaza zavatra taminareo tamin'ny anaran'ny tompo ka tsy marina tsy zany ve famarinana tranony teo moa ve ka efa tonga ka nitaky volana zavatra hafa toy zany taminareo tsy mbola nataoko zany moa ve ka efa nanao zavatra hafa aho afa-tsy nanao zay rehetra azoko natao mba hitariky anareo eo amin'ny Kristy fa zany indrindra eny te ilaza izy ireo fa mpamina vina fisainana antenako eny hoe mahay mitsapatsapa fisainana mazava ho azy fa tsy maintsy hipotry zany zavatra zany. Nilaza ny baiboly fa isy zany fa tahaka nany hoe raha njambrasy jana ny Mosesy saika nitovy mihitsy tamin'ny zavatra natao Mosesy no vitan'izy ireo mandrapatonga zany teo amin'ny fitsapakely. Marina zany saingy tsaroa fa tsy hainy njambrasy jana nanasitrana tsy vitany nanasitrana vitany napisy fery saingy tsy hainy nanala zany. Hitanareo zay no izy eny Andriamanitra ny mpanasitrana mitoetra ho famarinana ny tena Andriamanitra niezaka ny tsopo taminareo niezaka nanambara ny famarinana taminareo. Za nandritra ny raiky amin'ny 30 taona teo zay njoroko teto amin'ny ty pilipitry ty nivezivezy teo nandritry ny raiky amin'ny 30 taona ary mety ho any amin'ny voninahitra aho ndray androany ka hiala amin'ny ty pilipitry ty nanana vady aho zanakavavy ray rahalahy samy efa nalevina any akoatra zao resaka iza malala hitako ny vatapatin'izy ireo sy ny voninkazo natao teo ary fantatro fa hoeo ihany koa ny andra iandroany eny marina zany nefa amfatsora-po avy amin'ny foko rehetra ambarako anareo amin'ny foko rehetra fa inoko tena filazantsarany Jesosy Kristy tompony no nitoriko taminareo inoko fa tokony ho vita batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tsiraray aminareo ka handray ny batisa ny fany masina ary naoviana isiny zany aminareo de hitondra fifaliana ho anareo io fiadanana faripo fanaovatso falemem-panahy famirampanahy faharetana finoana fandray andro iny tsy fantatro ny zavatra nitranga tamiko tamin'io marain'io mbola tsy haiko lazainy natao amin'ny tenako aho ka nahita fahitana fotsiny na nisorona niala teto ka nakany tsy fantatro tsy haiko ambara ny antokana fantatro de hoe natahorako hatrany fahafatesana de io faritra kely ny fanondronana io tsy natahotra koa raha hoe tsy ho tonga aka Jesosy tsy zany natahorako satria tsy natahotra an'izany aho fa ny hoe raha ifanena aminareo ny tenako ka horahona kely mitsingevana eny amin'ny abakabaka fotsiny anareo kanefa hitako ankehitriny rehefa nahita an'ireo oloreo aho dia tena nisy tokoa izy ireo raha nisy lehilahy naneny Pentekosta no sady tena apôstôly dia FF Bosoart filazantsara tena madio sy mendrika hitanareo bosoart zany ary rehefa namiana azy tety an-tanako aho de niky izy hoe rikaky ireo kalesiny Israely sy mpitainginy tsovaliny hoy izy ry anaka mijanona eo amin'ny sanasy hoy izy makalesany amin'ny sanasy alohan'ireo tanoro reo raha azonao atao alohan'ny amenony izy ireo amfanatismany any ary eto eo amin'ny filazantsara marina nananao io ry anaka hitanareo hoy izy mbola tsy mananomboka akory ny fanomponao raha mihoatra amin'ny ho avy hoy izy Branham vaovao ianao ankehitriny hoy izy tanora ianao ry anaka hoy raha labosoty efa
rehefa 27 taona hoy izy mbola tsy manomboka akory ianao hoy izy aza mamely an'ireny mpitory-teny tanora pentekôtiste reny akeny miaraka amin'ireo fahadalàna isan-karazany ka naposina zavatra eo ary atonga an'ireo diplomate rehetra sy ny firenena rehetra nohitra an'izany alohan'ny atongavanao eo hoy izy mandrosoa trandra la Branham mandrosoa miaraka amin'ilay filazantsara nananao hoy izy inoko fa apôstôly ianao na mpaminany ny tompo Andriamanitsika nijery azy aho dia nifiniko teto an-tanako izy hoy a ry labosot tea metra-panontaniana aminao aho fotoana toy inona ny nafaly anao indrindra tamin'ny fotoana nandalovanao tamin'ireo taona rehetra nitorianao hoy izy zao ankehitriny zao raha la Branham hoy a fantatrao ve fa eo andalam-pahafatesana ianao hoy izy tsy afaka faty aho hoy a ino nahoana no lazainao fa zao fotoana mahafaly indrindra anao nisy varavarankely teo hoy izy mitsotra eto aho sady manatodika nitavako amin'ny varavarana io afaka minitra vitsy lay nitiaviko sy lay antony toriko teny sy nitoanako tamin'ireo fotoana rehetra eo teo amin'ny fiainako ho avy eo amin'ny varavaranao aho izy dia hiaraka amin'ny aho nijery azy aho ary noheveriko fa nijery azy aho tahaka izay mety ho fijeriko any Abraham, Isaka na Jakoba noraisiko ny tanany ka hoy aho raha labosot Andriamanitra iray ihany inotsika zavatra iray ihany inotsika itory aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra mandry ampiala ny fofinaina farany amin'ny vatako hitoetra matoky amin'Andriamanitra arak'izay rehetra azoko atao sy hanao fangaroaro amin'ny filazantsara na aiza na roviana fa hitoetra matoky arak'izay vitako ry labosot iaona aminao aho any amin'ilay tanàna tsara kokoa zay tsy atanora na zay tsy antitra anao intsony fa tanora hoy izy hoe anao raha la Branham mazamana adiny ray na adiny roa talohany nafatesana fa roa volana tatio arina no veriko fa teo andalam-pahafatesana izy teo niditra namangy azo tao ny vadiko nakasitrany hatrany ny vadiko madame Bosort ihany koa fa adiny roa teo nitsotra teo izy natory dia nitsangana izy nijery izy nitsambikina niala teo mpandriny hoy izy mama fa efa taona maro zay tsy nahitako anao dada rala Jim fa hoy izy afanga isandreo netiko ny vaofo ho an'ny tompo ianao fony atany Jolie Illinois efa 20 taona nafaty azy io tanareo eny hoy izy indro rana bavranina eny netiko an'ny tompo ianao tamin'ilay fivoriana tao Winnipeg eny fa ity rana bavranina tsy nahitanao aho efa eny nanatona ny tompo ianao teo amin'ny toerana toy izao ary nandritra ny adiny roa tsy akato nandraisan'ny tanana an'ireo olona netino an'ny tompo dia niverina teo amin'ny toerana izy tsy lany teo namalina ny tanany dia zay move rahala FF Bosworth ka niditra tao amin'ilay tany izay navelany Jesosy ho hitako ndray alina iny raha toka zay dia efa tovolahy izy zao arivo zao Andriamanitra ane ampitsahatra ny ainy ary engane aho ka hitoetra matoky tokoa mba hidirako amin'io tany io ary engane aho ka ho tena mpanompony Kristy menatra ny amin'ny fiainako aho menatra ny tenako nefa raha nanota teo masonareo vahoaka aho dia manana didiny akaty amiko ianareo ka hanambara amiko hitanareo niezaka ny velona mahitsy tamin'ny zavatra rehetra izay navelan'Andriamanitra nataoko tamin'ny fahasoavany hitanareo nefa jereo sakaizy manana didy amiko ianareo raha misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiainako ka fantatrareo avika ambarao aho ary jereo manana didy aho ny joreto ka hitoro ny tena filazantsara aminareo aditoko aminareo zany satria manantena ny hita ny tavany tsirairay aminareo aho ho tanora lasy vavy any ampitakelyn'ilay sakanany fa fofinaina anankiray monja no manelanelana ny faritra misy anareo ankehitriny sy ny any eny mara zany eo io lay Andriamanitra ny fahasoavana rehetra ane lay Andriamanitra ny lanitra tsy hoe manimbaziva zavamasina fahampanajana dada amin'io andro lehibe io rehefa voaseho ka tafaveriny eto indray sika no sady manana lay vatantsika eto an-tany ray mba hahafahantsika misotro sy mihinana voaloboka ary ny vokatry ny tany anorana trano izy ireo ary tsy olo-kafa nipetraka ao amboly voaloboka izy ireo ary tsy olo-kafa no hihinana azy tanareo mamboly voaloboka ny olo anankiray ny zanany no mandiby zany aveo ny zanakiny no mandiby zany dia ny azy ray fa tsy toy zany ny eto izy no amboly anio ka hitoetreo eny mariny zany hoe mandrakanify sika ary engane ao amin'ny tany io engane mba hitany tsirairay aminareo aho ary fantatro fa mpitoro-teny trinitera amin'ny maro ihany koa ny resako eto nefa rahalahako tsy milaza an'izao mba tsy hoe andratra ny ilazako an'izao mba trinitera ihany koa mitenako inokony amin'ny trinité ny amin'ireo toetra n'Andriamanitra telo raha izanaka ny fanemasina fa tsy hoe Andriamanitra telo tanareo inoko fa toetra telo io zany tokoa inoko amin'ny foky rehetra zany raha izanaka ny fanemasina fa tsy hoe Andriamanitra telo akory izy ireo toetra telo fotsiny ihany na hoe andraikitra telo nataon'Andriamanitra nisy fotoana Andriamanitra nivelona tao amin'ny maray mazanaka fa fanemasina ankehitriny Andriamanitra tokana ihany tao amin'ny andraikitra telo zany
ary izy ireo ary ny ray zanaka ny fanamasina dia tsy anaran'Andriamanitra akory. Manana anarana anankiray Andriamanitra ary Jesosy no anarany. Nilaza ny Baiboly fa Jesosy ny antsona ny ankonana any an-danitra ary Jesosy ny antsona ny ankonana eto an-tany. Marina zany. Koa manana anarana anankiray Andriamanitra, anarana eo amin'ny olona. Izy dia nanana anarana atao hoe Jehova Jireh, Jehova Rafa, fa nentina ny lazana ny Mahandriamanitra azy zany. Fa manana anarana anankiray izy dia Jesosy. Izy io. Izay no izy ralaky. Raha tsy miambokevitra amiko ianareo dia tsaro fa iona aminareo any aho na ahoana na ahoana. Hitanareo hiaraka aminareo any aho, hitahanareo any Andriamanitra, tianareo aho. Ary tiako tsarovany fiangonana fa eny hiainga veto sika amin'ny lady maraina ary ezaka ny tsy tazona anareo mihoatra ny amin'ny roa aho mba ahafahanareo anana fivoriana ny folakandro raha matafavoaka tsara toy ny nataoko anio ariva amin'ny folo sasany. Mamela avy ianareo. Risaka izy. Tsy manana fotoana firy sisa intsony sika ry malala. Iantsoanareo hoe malala satria izany tokoa ianareo. Ianareo no malalako. Mba fantatrareo moa aoka misy soratra masina tonga ato an-tsaiko. O Paoly, sari-piaro ny aminareo aho ny fiangonany toy ny fahasari-piaro araka an'Andriamanitra satria nataoko fofombady ianareo. Izay ary ianareo efa voalaza eo izany tokoa satria nataoko fofombady ianareo, nakambako tamin'ny Kristy toy ny virjina madio ianareo. Koa raha marina zany tamin'io andro io dia hoy izy hoy ireo olona ireo tamiko hoe ho avy eo aminao Jesosy ary ianao no aneo anay aminy toy ny virjina madio. Ho tsaraina arak'izay teny notorinao tamin'izy ireo ianao. Ary zareo fa raha zay nitoriny Paoly tamin'ny fiangonany mihitsy notoriko aminareo, raha tafiditra ny andiany teo aminy dia ho toy izany koa ny antsika satria zavatra iray ihany no ananantsika. Amen. Anondrika alohantsika sika ankehitriny raha samy anao hoe tompo ane tahanao. Fa